Tanatin'ny fandarana misy andratana isika amin'izao fotoan'izao rehefa be mihitsy. Miaraka amintsika, haleloia. Tanatin'izao fotoana mahafinaritra izao indray, miatrika ny seza fiandrianan'Andriamanitra indray tsika androany ato anatin'ity fandarana ity, ary dia mitodika tanteraka eo amin'izany hoe fanatrehan'Andriamanitra izany tsika raha fanamalana. Tena amin'izao tontolo izao tena tsika nandritry ny herinandro indray tsika dia nandeha. Zavatra hafa foana nitantsika teny tamin'ny herinandro iny. Nahita fanena tamin'ny olona tsika, niasa tsika, nanao ny zavatra rehetra. Fa androany tena tontolo hafa mihitsy indray no iainantsika androany. Iaina tontolo mahafinaritra indray tsika raha fanamalana. Iaina tontolo tena fahafinaretana sady fifaliana indray tsika amin'ity androany ity. Ato anatin'izao fandarana misy andrata izao manomboka izao, mandrapatonga andram-pitso alina kahakany izao, haleloia. Dia tena hifamoivoy eo amintsika izany fanatrehan'Andriamanitra izany. Iainantsika izany fanatrehan'Andriamanitra izany raha fanamalana. Atombotsika amin'ny fiderana mba hahatonga an'Andriamanitra tena hiditra amboninahitra ao anatin'izao fotoam-bavakantsika izao. Hahatonga an'Andriamanitra tena hidina amboninahitra eto androany, haleloia. Tsy alitara feno ranomaso fahoriana sy fitaraina no mitsenantsika azy, fa alitara isy ranomaso ihany, fa kosa riavana ranomaso fifaliana sy fisaorana ary fiderana ny anarany. Izany no hitsenantsika ny tompo sy ny mpanjaka ato anatin'ity sabata masina ity. Hitsena azy amin'ny fifaliana isika, hiarahaba azy amin'ny fifaliana isika, eo ampiondrehana sy eo ampanetretena, eo ampiankofana ny arabantsika azy riavana malala. Ato anatin'ity fotoam-androany ity. Za misy matoky fa anatin'ny fonahoany amin'izao fotoan'izao dia efa vonona tanteraka ianao hanatrika an'izany sabatan'i Jehovah izany. Anatin'ity misy andrata ity, haleloia. Sakafo ny fonao androany. Ataovy alitara masina ho an'i Jehovah ny fonao androany, alitara fiderana, haleloia. Ao anatin'ny fonao fa ilain'Andriamanitra izany. Ilain'Andriamanitra izany. Isaky ny farana tahaka an'izao ny herinandro dia tian'Andriamanitra loatra ianao raha mba hatsiaro izay rehetra nataony nandritra n'iny herinandro iny teo amin'ny fiainanao, na nivoaka ianao naniditra, haleloia. Tiany loatra ianao mba hatsiaro hoe impiry kay ny tongotra ny tafitohana tamin'iny herinandro iny. Impiry ianao ny tratran'ny loza tamin'iny herinandro iny. Impiry ianao ny tsy nihinan-kanina tamin'iny herinandro iny. Impiry ny tsy natory. Impiry ianao no mety narary. Samy ny farahitena ianao androany, mety tsy hanana ho tany saina amin'ireo zavatra ratsy ireo ianao. Fa ny zavatra tsara kosa androany no tany sainao, ny mifanohitra amin'izany. Raha tsy narary ianao androany dia tsaroa fa tsy narary ianao nandritry ny herinandro. Nihinana ianao dia tsaroa fa nihinana ianao, haleloia. Tsy nisy fotoana nanadinoan'Andriamanitra anao, tsy nisy fotoana riavana malala, tsy nijeren'Andriamanitra ny fiainanao. Maraina ampanivany andro izy teo foana. Niaritory araka ny torotenitsika tamin'iny herinandro iny, fa tena niaritory Jehovah nijery antsika andro aman'alina. Ary tsy ramelantsika ho irery, amen. Misaotra Jehovah malalanay eo. Misaotra Jehovah malalanay eo. Fa tiana ianao, miamitombo ny fitiavanay ianao Andriamanitra, satria tsapanay tokoa fa tsy mamelanay ho irerin'Andriamanitra. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny fitiavana. Misaotra anao izay Jesosy noho ny fahasoavana rehetra tsy voatanisa Jehovah Andriamanitra. Tsy hainay hoe tahaka ny orana tahaka ny ahoana ny filotsahan'ny fahasoavana teo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Fa raha oharina amin'ny orana Jehovah dia tena namonto ny fiainanay rehetra mihitsy, namonto ny tenanay rehetra mihitsy. Ny fahasoavanao, ny korina teo amin'ny vatanay, ny korina teo anatinay Jehovah Andriamanitra, ny fahasoavana nidina teo amin'ny fiainanay Jesosy, hatao anatin'ny saina tany no tahinao. Tsy nisy nipiky izay androany, tsy nisy lasa daladala izay androany, hatao anatin'ny lalan-drakely indrindra teo amin'ny fiainanay no tahinao Jehovah. Hatao anatin'ny kibonay sy ny vavononay, hatao anatin'ny tsinainay rehetrarehetra, hatao anatin'ny fonay lalina. Tsy nisy tsy nandray ny fitahinao izao tenanay velona eto izao androany. Tsy nisy tsy nandray ny fahasoavanao izao tenanay mbola tonga eto izao Jehovah Andriamanitra n'ity androany ity. Fa matoa izay tonga eto dia satria nandray izay Jehovah Andriamanitra. Misaotra anao izay amin'izao fotoana androany izao. Androany natongavany reto tenanay reto hikofana eto anatrehanao. Ary marina ny tenin'i Davida Jehovah Andriamanitra nilaza manao hoe izay rehetra atao anatiko dia misaona ianarany masina.
satria tsy nisy rehetrarehetra tao anatinay androany ka tsy nandray ny fahasoavanao Andriamanitra. Hatramin'ny ozatra farany kely indrindra tao anatinay Jehovah, ny nofo faran'izay kely indrindra tao anatinay Jesosy eo, nandray ny fahasoavanao mihezinezina teo amin'ny fiainanay. Fandresenao anay zao fahavelomanay androany zao. Hatongavanay eto anatrehanao, irana eo anao, hiderana ianao, hitsofanay ny trompetra eto anatrehanao, hitendrenay ny lokanga eto anatrehanao Jehovah Andriamanitra, hitoboanay ny amponga eto anoloanao Jehovah, satria Andriamanitra, satria Jehovah malalo, satria Andriamanitra tsara ianao. Fantatray loatra Andriamanitra fa fahasoavanao zao andro iainanay zao androany. Fantatray loatra Andriamanitra fa fahasoavanao zao iainanay eto androany zao. Ravana malady ianao atomboka tsika amin'ny fitehafantanana sy ny fifaliana mihitsy. Oya iye Tsarandriamanitra. 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 Izy no mpiandry tsara. Tsarandriamanitra. Tsara sy mpanao ny tsara. Tsarandriamanitra. Izy ny ankofanay. Tsarandriamanitra. Eranay mandraky izay. Tsarandriamanitra. Oya iye Tsarandriamanitra. Oya iye Tsarandriamanitra. Oya iye Tsarandriamanitra. Oya iye Tsarandriamanitra. Fatsaranimira manare maritsika mamarisy mendrikazy fiverana azamkuries fatefanga ifreviandoana safarana fatsaranimira manare maritsika mamarisy mendrikazy fiverana antinyazo mantunaidira satria vantumanka tsy mamifitra liberai nanaretra maritramasanasekulana liberai ugaretra Jerusalem faifani Mani fauris mamchaka Sejida kazaka ni kazaka Liberasi Kanarecha Nani jama sani sikulano Liberasi Iunarecha Ipike wanala sikulani Jerusalem faifani Ramagadani satanani Mani fauris mamchaka Sejida kazaka ni kazaka Salimira Wanda de manisira Kamaris dedicazi fiderana Asa kudienis faifanda Ivya vyanduana safarana Salimira Wanda de manisira Kamaris dedicazi fiderana Antinyazu antunaidira Satria vanturanti si magnifica Satria vanturanti si magnifica Satria vanturanti si magnifica Satria vanturanti si magnifica Oya iye Tsarandriamanitra. Oya iye Tsarandriamanitra. Amen, Jesosy malalo. Mendrika anao ny fiderana Jehovah, mendrika anao zany. Tena mendrika anao Jehovah Andriamanitra. Zahay reto ary Andriamanitra,
raha mba misy zavatra kely mba ataonay Jehovah-Andriamanitro, raha mba misy zavatra kely mahakasika ny olona mba ataonay, raha mba misy soa kely mba mety hitan'ny olona vitanay Jehova, tahaka ny ahoana moa mba fisaoran'izy ireo anay, tahaka ny ahoana moa Andriamanitra mba fitenenan'izy ireo aminay hoe mankasitraka sy misaotra. Kanefa Andriamanitra olombelona nge zay, indray mandeha zay mba mety mahavita an'izany, voafetra ny zavatra vitanay Jehovah-Andriamanitra. Nefa izay rehetrarehetra dia mahatsapa fa mba efa nandray fankasitrahana teto amin'ity tany ity zay, mba mandray fisaoran'izay Jehova. Nefa tsy mendrika izay Andriamanitra, ka nahoana ianao tsy mendrika amin'ny fiderana Jehovah-Andriamanitra, nahoana ianao tsy mendrika iankofana amin'ny farany ambany zay mihitsy Andriamanitra, miakohaka amin'ny ambany indrindra eo anoloana, satria na dia nimolotray aza tsy mendrika ny anambarana inona na inona koa reto anoloanao Jesosy malalo, maloto molotra nge zay Andriamanitra, na dia fisaorana aza tsy tokony afaka ho teneny ny vavanay akory raha ny lotonay sy ny tsy fahamendrehanay, fa noho ny fahasoavanao dia afaka mba miseho eto anatrehanao zay androany, afaka mba misaotra anao zay androany Jehova. Raisinay ho tombony lehibe indrindra eo amin'ny fiainanay zany Andriamanitra, tombony ho anay zany Jesosy, satria mahatsiaro loatray, fa nomenao ny fahasoavanao sy ny famondramonao. Amen Jesosy malalo. Alleluia Jesosy malalo. Amen. Andriamanitra totoa ombay mandrakizay. Fahasoavanao no nato izahoairayo, tsy mendrika ny monona ny anaranao lay. Fantatro fa ianao daholo ny fiarako, mino aho fa tsy anary ianao ny fiainako rehetra kiri kwaninao, kamino siratra favonara sitraka. Isawe tichiwangilanao, fafaniwakakinao, famarumirinao. Isawe tichiwangilanao, fafaniwakakinao, fiana maimantrakisa. Mula maitayanimu kama turkiao fawewambani netawa. Fantatro fa ianao daholo ny tenako, mino aho fa tsy anary ianako rehetra kiri kwaninao, kamino siratra favonara sitraka. Isawe tichiwangilanao, fafaniwakakinao, famarumirinao. Isawe tichiwangilanao, fafaniwakakinao, fiana maimantrakisa.
afaka hiteny venao andrano za Jesosy eny teo anilanao anaty ty misy andrata ity Jesosy. Fa sambatra ngery avana zany eo anilan Jesosy zany ngery avana malany. Misy documentaire anankiray raha nahitako hoe misy foana ilay izy nizaraiko tao amin'ny compteko tao hoe misy professeur anankiray dia niteny zao zavatra nolazainy. Misy olona ozy izy teto olona manaro ozy izy. Nasiana tonga teo izy le olona dia nasiana nivavaka izy rehefa tonga tao amiko izy dia nasiana nivavaka. Dia eo ampivavahany eo izy tia no hita mihitsy zany hoe inona ny zavatra mitranga ao anatin'iny olona iny mivavaka. Dia sady mivavaka le olona no atao daholo ny test amin'le olona rehetrarehetra rehefa namalana. Atao IRM le olona. Jerena daholo momba le olona ao anatin'iny fivavahany iny. Fa tena hita proof fa miakatra ny anticorps-n'le olona rehefa namalana. Mitombo rehefa namalana ny hery fiarovana any anatin'ny vatan'ny olona io. Ao anatin'iny vavaka iny dia tena hita mihitsy hoe misy zavatra mitono be any anaty any. Hita ao anatin'le zavatra daholo, hita ao anatin'le analizy ataondry zareo daholo zany zavatra rehetrarehetra zany hoe manomboka misy fitoniana be io olona io dia manomboka miakatra ny hery fiarovana any anatiny. Dia misy zavatra miova mihitsy hatra anatin'ny fony any tena hita tanteraka hita ao anatin'io zavatra io rehefa malana. Dia niteny mihitsy le professeur manao hoe confirmer zao ozy izy ny herin'ny vavaka ozy izy. Hita tanteraka mihitsy ametraketra anatin'ny fahasalamana. Mitombo hery le olona dia mandreso azy ny aretina ozy izy rehefa mivavaka ny olona ozy izy. Rehefa malala mahery nge io Andriamantsika io rehavany. Lehibe nge rehavany io Jehovah.Vvkf io e. Tsika nge rehavana raha manompo an'io tsika rehefa malala tombono atsika ny zavatra rehetra ataotsika aminy. Mivavaka tsika mbola tsika ihany mahazo tombony rehefa malala. Raha mekohaka amin'Andriamanitra ianao mbola tsika ihany. Mbola nofotsika ihany. Mbola metraka aty amintsika ihany ny fahatsarana rehetra rehefa. Andriamanitra efa eo foana izy. Faly izy mahita tsika tonga eo. Faly izy mahita tsika mivavaka sy mekohaka aminy. Fa ny tena marina rehefa malala fifaliana ho azy zany fa isika ny mahazo tombony amin'izany. Tsika foana ny mahazo tombony. Isaky manao zavatra ho an'Andriamanitra anomboka any amin'ny vavaka rehefa malala izay etsika rehetra ataontsika ho an'Andriamanitra dia tsika foana ny mahazo tombony amin'izany. Rehefa malala tsy tapesipesena ny fahatsarany io Andriamanitra tsika io. Tsy tahomentarina, tsy tahojerena, tsy tahoalalinina fa zao fotsiny tsara fotsiny Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ataony dia tsara izy. Ny voninahiny tsy takatry ny saina rehefa malala zany ny herin'ny Andriamanitsika zany. Azo porofoina ara-tsiantifika fa mahery Andriamanitra. Na mbola izy anaporofany na mbola izy rehefa hitady an'izany dia tena hita tokoa fa tsy misy tsara no eo Andriamanitra io rehefa malala. Tsika androany tena anome voninahitra azy mihitsika ato anatin'ny ty hira ity. Amen. Tsika mifotsika rery-ty androany. Halleluja. Anome voninahitra n'Andriamanitsika. Atao mihitsy manomboka androany ny satana ho an'i Jehovah. Afaka ny fiainana anao voninahitra anao. Halleluja. Halleluja. Asanatry ny anarana.
Salamana rehefa nahita an'izay vidéo zay dia izao ny zavatra noteneniko. Ozy za hoe hitanao tsara zay ny profesera, mahita ianao zay ianao vao afaka ino hoe mahery tokoa ny vavaka.
fa zahay efa nafantatra an'izany efa ela fa nisy zany fiderana tao anaty trano maizina zany fa nanapakatapaka ny gadra rehefa namanana napitika ny blokazo nanapaka ny gadra na tonga horohoro-tany tao anatin'ny fonja efa hitanay zany voasoratra zany fa saingy tsy hitan'ny professeur zany tsy hitan'ny manam-pahaizany zany ary tsy te ino amin'izany ny olona siantifika fa mila profo izy vao ahita hoe ohatry ny ahoana marina zany herin'ny vavaka zany fa ozy koa Andriamanitra mila profo nareo dia ampahitako nareo dia nahita ny avana manana nahita tsy fantatry namba nanao an'izany izy tsy haiko namba nampiatra izy tsy fantatry avana fa isika hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny sambatra kosa dia tsy mahita nefa mena tsy niandry an'izany angentsika vao nahita fahalehibe Andriamanitra tsy niandry an'izany angentsika vao mahita ny avana fa mahery Andriamanitra atao amin'ny alalan'ny finotsika amin'ny alalan'ny fanantenantsika sy ny fitokitsika na ahitantsika fahalehibetsika mamaky baibolitsika dia mahita fa Andriamanitra lehibe marina ny teniny nambinina nanakatona ny vavan'ny liona voasoratra zany nanokatra ny ranomasina mena voasoratra zany aleloia nampitsahatra ny tafidrivotra voasoratra zany tao anatin'ny laforme rehatrafo nafanaina impito tsy nandoro voasoratra zany ampinotsika fa lehibe Andriamanitra lehibe Jehovah navana manana atsika andrano mba hira ny anaran'Andriamanitra amin'izao fotoana fotsika rehetra ao anatin'izany izany samitsika rehetra mba manoratra andrano hoe inona ny fahagagana mba hitanao nataon'Andriamanitra voasoratra ao anaty baiboly ratsy zay hitanao ratsy zay fantatao ratsy zay tadidinao ary mevoninaritra ny Jehova isika aleluia amen raha teo zay mba hitanao inona ny zavatra nataon'Andriamanitra inona ny zavatra fantatao voasoratra tao anaty baiboly nataonao Jehova aleluia amen
Mandeakasa Hutunisu Hamapa Irautunga Pawiretire Irananita Aributana Pomandakiza Zany no voasoratra. Amen. Zay ny voasoratra. Fa ny tsy voasoratra mbola maro lavitra amin'izay. Ny tsy voasoratra mbola betsaka lavitra ihany koa satria ny nanovan'ny fotsika rehetra fa agagany zany rano. Mirakla. Ny nahatonga antsika lasa tia an'Andriamanitra, mirakla. Fa ahoana ny ahafahantsika amin'ny tia an'Andriamanitra izay tsy hitantsika akory? Tsy tany masontsika akory. Fa miteninentsika hoe tiako ianao Andriamanitra. Fa iza Andriamanitra? Mirakla nge zany ny avana malala. Nefitsika dia mahatsapa. Fa misy fitiavana ao anatin'ny fotsika. Mahatsapitsika. Fa misy tanana mikasika antsika, mikasika ny fotsika ao anatintsika. Misy zavatra tsapantsika ao, haleluya. Dia renao mihitsy hoe iainanao ny fisiny. Iainanao ny fanatrehany. Mefisy tsy hitan'ny masontsika reo. Fa maninontsika nisitrana amin'ny aretina. Fa maninontsika mitondra-bavaka dia misy mamaly. Kanefa Andriamanitra tsy hitan'ny masontsika reo. Mirakla zany. Halany ahoan'Andriamanitra aminao fatiany ianao. Amen. Jesosy. Raha hotoizantsika ihany ny hira. Haleluya. Andrantsika hiteny hoe fahasoavanao Andriamanitra anaty. Fahasoavanao Andriamanitra anaty izao. Haleluya. Sekyulingina tumpomuni fitiavanao tsy mety mangina ny foko kaidrao hideranao seko adinona tokoro soa nataonao ay fa ho tantarakio fa ianao natrizao ay Simeti mangina ni fuku kaija widerana Sikwadi nuna tukuru suna tamo ai Fauta tarachu Fayango mula tuzo
miangina tumpu fatunga misautana rifauta kumartuku itibanu valina fanutia vinawa nunyalide famidampunada diluju vinawa katunga zanaga Fani fasavana tupo umatuza wala Nifamika kuna nubula ya inaku Lera tupo la vitana Fikiruwa tasumi tana Fani fasavana tupo umatuza wala Ifani ndafuna nubula yenaku Vera tumbora la vitana Fikiruwa tasuyitana Anizao, Nitanaku Hallelujah. Andriamanitra dia fantatra eo amin'ny Joda. Malaza eo amin'ny Israely ny anarany. Naorina eo Salema ny tranolainy ary any Ziona ny fonenany. Teo ny nanapatapahana ny zanatsipika aman'elatra sy ny ampinga sy ny sabatra ary ny fiadiana. Mamirapiratra ianao sady be voninahitra. Misy eo avy any amin'ny tendrombohitra amin'ny fitoana. Voababo ny mahery fo, reniko ny torimasona izy. Ary samy ankona tsy nahetsika ny tanany avokoa ny olo-mahery rehetra. Noho ny teny mafy nataonao ry Andriamanitra Jakobo, dia sondriany torany kalesy sy ny soavaly. Ianao no mahatahotra, ka iza no mahajanona eo anatrehanao rehefa miseho ny fahatezeranao. Avy tany an-danitra no nampandrenesanao fitsarana. Raiky tahotra ny tany ka sina, raha nitsangana itsana Andriamanitra mba hamonjy ny mpandevotra rehetra ambonin'ny tany. Fa ny fahatezeran'ny olona anao tokoa, fa ny fahatezeran'ny olona iteranao tokoa, ny fahatezerana sisa nosikinanao. Manapaka ny reharehan'ny lehibe izy, sady tahotry ny mpanjakan'ny tany. Halleluja. Amen.
Sambazao Ninja sandratra eo anao Fa mahagaga loatra ny fitiavanao Zao voary rehetra izao miara-mankalaza anao Manjaka ianao Tena tsara ianao raio tsisy nitakanao miankoka minao zahay Tsy misy soanananay azonay oarina aminao Iraiko izao ny fahalebiazanao Iray mpamorona izao rehetra izao Zao voary rehetra izao miara-mankalaza anao Manjaka ianao Tena tsara ianao raio tsisy nitakanao miankoka minao zahay Tsy misy soanananay azonay oarina Tena tsara ianao raio tsisy nitakanao miankoka minao zahay Tsy misy soanananay azonay oarina Sayamanayo tsisy toerana Tena tsara ianao raio tsisy nitakanao miankoka minao zahay Tsy misy soanananay azonay oarina aminao Baby ianao raio raisony Amen Jesosy Zany koa ny teninay entinay maranana an'izao misandrata Jesosy Lehibe ianao dia mba raisinao ny sotranay Raisinao ny fiderana Jehovah-Andriamanitra Fiderana faran'izay kely Jesosy Fiderana faran'izay tsy mendrika indrindra nefa Tompo atolotra amin'ny fonay manontolo entinay tenenana anatrianao fa tena tsapanay ny soa nataonao Tsapanay daholo ireny Andriamanitra Tsy misy adinonay ireny Jesosy Namelanao ny elokena nasitrananao ny aretinay ny tantananao anay namezanao anay ny sakafo nohaninay sy ny zavatra rehetra niainanay teto amin'ity tany ity Jesosy Misotranao izay Andriamanitra fa sarotra amin'ny olona ny mitady an'ireny fa omenao anay ireny Jesosy Misaotra ny amin'ny fiadanam-po filaminan-tsaina omenao anay Misaotra ny amin'ny andrindranao ny fiainanay manontolo Jesosy malala tonga eto tongotrao izay ankehitriny afaka manandratra anao izay Andriamanitra Manao ny voninahitra anao ny tenany aza sy ny sotra mandrakizay Jesosy mba tianay koa izay mba hiteny an'izany foana isan'andro hoe tsara ianao Andriamanitra David Andriamanitra rehefa nanapitra ny fiainany teto amin'ity zao tontolo izao ity izy dia tsy mba fimonomononana tsy mba zavatra ratsy ny bilan rehefa hitany ny fiafarany Andriamanitra fa tsy nisy afa-tsy zavatra tsara Jehova
sy ny zavatra tsara no hitany dia ianao niandry azy, ianao nanome azy mitondra azy teny amoron-drano fialan-tsasatra, ianao namelatra latabatra teo anoloan'ny fahavalo, ianao Andriamanitra nanositra diloilony lohany. Izany ny zavatra tatsarony tamin'ny fotoana farany iainany teto amin'ity tany ity. Mbola niteny izy Andriamanitra hoe tsara ianao. Izany koa mba tiana iainana Jesosy manalo, iainana isan'andro ny fahatsaranao izany. Ahatsara an'izany fozana roviana roviana, ary mbola izany ny iainana farany entona ho avy raha mbola tsy tonga ianao Jesosy, ka mbola andalo fahafatesany izay reto, dia mbola izany ny iainana farany. Izany no mbola ho teneninay raha ho avy koa ianao Jesosy, dia eo amin'ny fiavianao mbola izany no ho teneninay Andriamanitra, mialohan'ny avianao mbola hiteny foana izay hoe tsara ianao Jehova. Misaotra Jehovah Andriamanitra, anao ny voninahitra mitohy ny fotoana rehetra eto androany, petraka eo am-pelantananao Jesosy, ianao any anatrika fenao izao fotoana izao, voninahitra ny anaranao rery ihany, mivavaka fiambenana izay ho ataonay eto. Misaotra Jehovah Andriamanitra, tsy tapaka ny fandarana ho anao ny voninahitra Jesosy. Alleluia, amen. Izay ny fotoanantsika teto ry havana, anao iraray farantsika ampitantsika makany amin'ny mivavaka fiambenana amin'izao fotoana izao. Dia misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany, dia aza miala fa mbola ifampaheritsika ao anatin'ny fotoana rehefa avy eo samy mahery tahin'i Jesosy resika rehetrarehetra. Amin'ny herim-betsika miaraka amin'ny fandarana misandrata na mbola tsy tonga Jesosy. Saurako now. Lashena quando anto no male, fifanandavo fisentranao, levava kana tonko vovali, sati menino. Hili no, nasi una wife no lela Susanna kafanai. Zoli na mwifu, kivitu kuna tanga no windai. Yang now, in all I write a melanilku, Linana sitananya rate you. No sora così tu derai quando and now I be famiglia pur Timbani zero nuta vita ku Fanamo dia simbole nita Sora quando Sora Sangena il fisita lei Cittadino yadi di chiutao Mi fuoco tutta canio vuffale La vita non l'hai Hili no Nasi una wife no lela Susanna kafanai Zoli na mwifu Kivitu kuna tanga no windai Yang now And all I write a melanilku Linana sitananya rate you No sora così tu derai quando now And all I be famiglia pur Timbani zero nuta vita ku Fanamo dia simbole nita Sorry when no time Oh yeah Sorry Sorry my father Sorry
Oh yeah. Zoning number 4. Give it to Kuna Tanga now we die. Yeah, now. And all I ain't a man and you. Lay not a seat tonight, yeah, it's true. No soda could see through the lake one dry. Oh, and now, and all I be for me the proof. So you know, money didn't need the finger proof. Oh, and now just you and need again. Oh, and now, and all I ain't a man and you. Nada sweet and I so the sauce and one so rest when Alleluia, makasitraka pasteur nanome fitenenana. Tahin Jesosy pasteur menakavy a, tahin Jesosy itsika tsirairay avy. Hiara ivavaka tsika anomboantsika izao fotoana izao a. Jehovah.Vvkf rainay tsara indrindra. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao dia anatona anao. Ao anatin'izao vavaka fiambinana izao izay Jesosy a. Satria araka ny teninao hoe amin'ny toerana rehetra izay ampasahivanareo ny anarako a, dia eo no hitahiko anareo. Amarino aminay tsirairay avy tonga eto izany teninao izany Jesosy a. Fa ndreto izay ilay mangetahetanao, ilay maniry fatratra anao. Isaoranay anao ny tontolo andronay sy zavatra rehetra nataonao taminay tsirairay avy. Fiarovana, ny fitantanana sy tonga teto izay raha tsy ny fanahinao izay mitarika anay sy mitona anay, mampidina hetaheta ty anatinay a, no ahafahanay tonga eto amin'izao vavaka fiambenana izao Jesosy a. Misaotra amin'ny zavatra rehetra rehetra. Faly sy ravoravo indray izay hikambana aminao amin'ny alalan'ny teninao Jesosy ao anatin'izao fandaharana kelinay izao a. Matoka efa manatrika eto ianao, eto ny fanatrehanao, ny fanahinao masina mihitsy no efa mampidina ny teny, ny révélation rehetrarehetra ao am-bavan'ny mpanomponao. Indrindra fa i pasteur izay menabelatra dia mapetraka fenao am-pelantananao ny fotoana rehetra eto, ny fitaovana rehetra, ny tsirairay avy mandray anjara anatin'izao vavaka fanomboana izao. Kene Jesosy izao vavaka izao tafapakany amponay tsirairay avy, milatsapakany anatin'ny fonay sy sainay fananay ny teninao Jesosy a. Mba ho mpiaino mpakatoza efa tsy mpiaino mpanadino a. Ny devoly satana mitondra fikorotanana n'izao fotoana izao Jesosy dia tsy manan-kely sy manam-pahefana. Ary izay mbola mangetahetana ho tonga eto dia ny fanahinao masina mihitsy ny taona. Ianao nikasika ny isam-batan'olona hamanga ny tsirairay avy a. Dia tena handray fiadanana, handray fifaliana, handray fahasoavana handray itony fanatrehanao dia nitera sy ny voninahitra ary mihaja ambondritra tsy efa raiky ianao leliany a. Alleluia, amen. Losing to me, defeat, I'm an away. But you made it,
Alleloia, dia tahiny tompo daholo indray tsika tsirairay avy ary faly be miarabanareo tonga tamin'izao fandarana izao dia misaotra indrindra ny ranambavy miady tsika tao anatin'ny Jehovah.Vvkf misaotra mpampiana koa tao anatin'ny fotoana misy andrata dia manonona ny fiadanany tompo amintsika tsirairay avy dia maharitatra amin'ny farany mino fa efa mpahireto indray tsika androany ary raha androany toka miaraka aminay dia izay foana ny teniko manao hoe tsy kisendratsendra koa no natokavana hoe fa tena misy raha ilahan'ny tompo anao. Alleloia. Dia maharitatra amin'ny farany androany mba tiako omena tsodrano manokana izay rehetra androany izy vao tonga teto. Bokin'ny Jeremia toko fahatelo amby telopolo andiny fahaenina tsodrano omena anareo rehetra izay vao tonga niaraka taminay dia tsodrano omena anareo izay fampiaraka aminay zany omena anareo rehetrarehetra ihany zany. Hoy tena marina dia indro ho tanterahako tokoa ny fanasitrana anazy eny hositraniko izy ary asehoko aminy arenan'ny fiadanana sy ny
tonga dia mandray fanasitranana tadidio rehefa sabata ohatr' izao Jesosy dia tena mivoaka ny tempoly izy dia manasitrana izy ry havana. Maro ny sitranin' Jesosy tanatin'izany sabata zany, ilay vehivavy tsy nahatraka, ilay lehilahy many rano, ilay lehilahy teo amin'ny farihin'i Betesda, maro ny sitranin' Jesosy tanatin'ny sabata. Tsy ho havakan'izany ianao androany. Nizaniza mety lazon'ny aretina eto nizaniza mety tratran'ny rofo sy ny aretina eto Jesosy any anasitrana an'izany olo zany amin'ny fomba tsy takatry ny saina dia ho tsapanao fa mandalo sabata tokoa ianao, mandalo fanasitranana, mandalo fandalovan'i Jesosy. Alleloia. Tahiny tompontsika rehetrarehetra. Na iza na toerana misy anao dia efa matory, rehefa mipatory eo amoron'le loharano, le loharano zay ilay farihy izay mety efa nieritreretinao fa io ny ahasitrana anao. Tsy nahasitrana anao tsy nahita vahaolana ianao, raha manaiky ianao dia andalo Jesosy amin'any. Dia teny aminao hoe oviana ianao ny teto toy izany hoe valo amby 30 taona fa mbola tsy zao sitrana izao ihany hoy Jesosy aminao manao hoe tsangana dia beton ny fandrinanao velany helikao. Amin'ny anaran'i Jesosy tahiny tompontsika rehetrarehetra. Ny tompo Marie-Jo iarabanareo aloha zahako izay mbola tsy narabaka. Marie-Jo États-Unis, Natation Sylvie Arabie Saoudite, tahiny tompo $100, Koweït, artisanat de Madagascar, France, Misy Anjana, Liban, Chirina Rosemina, France, Merlina, France, Cotanella, Belgique, Côte d'Arabie, Arabie Saoudite, Marie Gilda, Koweït. Tahiny tompontsika mianakavitry Nardaria, Liban, Côte d'Arabie, Vavoniova, Alléluia, Madagascar, France, Chirina Rosemina, France. Tahiny tompontsika mianakavy tonga soa daholo Miriarandre Malala, Madagascar, Angèle Pagès, France, Kadaka Malala, France. Tahiny Jesosy tsika mianakavy. Lomlitina, France. Dia marita hatramin'ny farany tahiny tompo. Tonga angamba tsika tsy angamba fa tonga tsika dia hiditra amin'ny toriteny satria efa vita ny vavaka, vita ny hira. Dia ao anatin'ny toriteny zany nareo manoratra fijona vavolombelona. Inona ny azonareo tantaraina androany? Ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Alleluia. Ny any Maïso Italie, Marina Tiana Canada, Nashimi Koweït, Miriarandre Malala Madagascar, Azana Monika Koweït, tonga soa daholo nareo. Alleluia. Inona nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanareo androany Jesosy mpandresy fa io miditro ihany koa Marina Tiana Canada. Ndao hanoratra fijona vavolombelona tsika. Ny tsy hitako intsony izay ho tantaraina fa dia androany tena nitsahatra. Vozomany dia efa nitsahatra tato tokantrano. Misy olona zay tonga tato tokantranonay keo dia client moa izy io zany. Tena nafinaritra anahy ilay zavatra rehetra niteneniny ry havana malala hoe mbola tsy nahita mpivarotra ohatranao izy. Tena mahafinaritra be izy ilay toe-ponao fa tohizo izy. Dia faly be mihitsy teny soa, teny mamisy koa mpivavaka. Dia teny mamiteny soa be, tsodrano be dia be tamiko teo izy. Tena hoe efa elaela moa izy io no nividy fiara tamiko fa hafa firenena izy fa rehefa tonga ny fotoana androany izy nandalo misy zavatra fanety tamin'ilay dia mifandamindamina kely teo izy. Fa tena hoe tsodrano izany voaray izany ry havana. Nefa inge ry havana ilay izy asa fa tsy hoe asa no nataoko fa tsy hoe kory hoe asa soa fa tena hoe tena tsapako tena nandrafitra ny journéako mihitsy androany. Tena faly izy tena mbola hanao zavatra tsika ho izy. Ilay zavatra anankiray izay ketrehana amin'ny rahalahy ngezangeza izay fa mahafinaritra inge ry havana. Mahafinaritra ilay manino dia izy ilay tsotra amin'ny olona. Mahafinaritra ilay tsotra amin'ny olona. Tena ahitanao hoe hita mihitsy hoe sitrapon'Andriamanitra izy dia ahitanao fitiavana aman'olona fa tsodrano izany nomeny anazy. Izy koa mpivavaka izy fa tena mahafinaritra ry havana. Tena mahafinaritra tena hoe tsara Jesosy, tsara ny tompontsika. Dia faly androany, faly nanisy azy dia izy koa faly be nasoa dia nigodongoty teo nafinaritra ny fiarahana dia mipetraka amin'ny Jesosy ny toyany.
mahafinaritra ny fifandraisana amin'ny hoe ianao izy tsy mpivarotra tsotsotra ianao fa tena raharahako mihitsy ianao. Dia mon frère moa fiantsona afrikanina zay izy, afrikanina somary ohatra hoe olobe any amin'ny fireneny zareo fa mahafinaritra tena faly mahafinaritra ilay satria izany tsy nanam-po mihitsy hoe hanao zavatra hoe misy zavatra fa zavatra tokony nataoko daholo ihany nataoko fa tsy mahazatra anazy any amin'ny toeran-kafa ilay izy. Dia tena faly izy, tena izaho koa faly. Dia izany no amezako voninahitra n'Andriamanitra satria fahitaam-po-tiany anaran'izany. Ary hoe eny ary anankiray zitako tany no soavakiako aiko Jesosy fa vita sy ny lamina tsara ny semaine no mety fahasalamana sy ilaina rehetra afaka hiarika sabata rehetra pitso izay ilaina miariniaina hoy izy mariny atana isarin'Andriamanitra fa ny lamina ny tontolo androko bao sy sabata daholo. Hitomparitsika rehetra mampionona ny hiditrantsika hitondrasika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany dia andao ary ampandrosotsika avy hatrany mampionona menanao ary ny fitenenana dia vita moa ny torotenina dia miveloneta ny tenako mamela velatra ny toroteny. Tompo mampionona anao ny fitenenana. Amin'ny fifaliana lehibe indray no iarabako antsika rehetrarehetra ny afana malala izay manaraka ny fandalana vavaka fiambenana manana vetanandopo amintsika tsirairay avy. Dia fifaliana ho andray ny hitondra tenin'Andriamanitra amintsika amin'ity hariva ity ifampaherezantsika indray. Arabanareo izay vaovao tonga soa anareo izay fehitianko dia faly foana izay miaraka aminareo. Aleloia, ahitantsika manokan'Andriamanitra eto anaty fotoana ity samy mahery tsika rehetra. Ijery ten'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao dia tsika mifampahery androany. Ten'Andriamanitra izay jerentsika androany dia ijery ten'Andriamanitra vitsivitsy tsika fa nanomboantsika azy dia ao amin'ny salamo. Salamo fa 7:20 nanomboantsika azy. Salamo fa 7:20 andininy fa 7:10 sy fa 4:10. Salamo nataon'i Davida izy ity. Aleloia. Salamo 27:13-14 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: raha izay re no tsy nanantena hita ny fahasoavan'i Jehovah amin'ny tany velona. Miandrasany Jehovah ianao, matoki ary eo ka ahery ny fonao. Eny, miandrasa any Jehovah. Nosoratan'i Davida ity salamo ity satria raha miteny Davida hoe miandrasa any Jehovah dia zavatra niainany izany. Ary tena anisan'ny olona niandry an'Andriamanitra izy teo amin'ny fiainany indray afana malala. Ary raha tsy Andriamanitra no nantenainy, hoy ny ten'Andriamanitra hoe raha izay re tsy nanantena hita ny fahasoavan'i Jehovah amin'ny tany velona. Izany hoe raha tsy Andriamanitra izany no nantenainy dia nitoy an'io hoe tsy fantatro izay nefarako, tsy haiko izay mety nahazo ahy. Fa mananatra antsika kosa izy ry havana. Miandrasa any Jehovah ianao, matoki. Ny teny hoe matoki dia ao anatin'izany daholo ny fanantenana, ny fifikirana, tsy miovaova, tsy mierikerika, tsy manam-panahina ao anatin'izany daholo. Matoky ny zavatra nolazain'Andriamanitra rehetrarehetra, matoky izay rehetra efa noteneniny, tsy misalasala. Dia Davida tena niainana izany ary noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay efa noteneniny any Davida ry havana malala dia tena natoky Davida. Andriamanitra dia Davida tena nampaherezin'Andriamanitra foana tao anatin'ny fotoana niandrasany azy ary dia nitoetra natoky tamin'izany izy. Ao ka ahery ny fonao, ao ka ahery, aleloia. Ao anatin'io fiandrasana an'Andriamanitra io dia ny fotsika malemy. Ary eo amin'ny fotsika malemy io tena olana satria eo tsika ilay miovaova, eo tsika ilay misalasala. Fa hoy Davida manao hoe ao ka ahery ny fonao. Eny, miandrasa any Jehovah. Za koa androany teny aminao fa ny olona anankiray rehefa tena miandry an'Andriamanitra ry havana malala dia Andriamanitra tsy mandisy fanantenana izany. Fa eo amin'ilay fiandrasana foana, eo no mila hery, eo no mila mifampahery tsika. Aleloia. Ijery ten'Andriamanitra tsika jery tantaran'i Davida tsika. Any amin'ny Samuela voalohany. Samuela voalohany 10 no vakiantsika androany. Andininy voalohany dia tonga dia dingantsika ry amin'ny andininy 9. Samuela voalohany 10 andininy voalohany sy ny andininy 9. Ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary Samuela nitondra tavoara feno dililo ka nanidina ny dililo tao andohan'i Saoly. Dia nanoroka azy ka nanao hoe: tsy nanositra anao va Jehovah mba ho mpanapaka ny lovany? Andininy 9 avy hatrany vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy.
Hoy ny ten'Andriamanitra hoe ary ilatsaka aminao ny fanahin'i Jehovah ka hiara-maminany aminy ianao dia hovaova olombavao. Aleloia. Io Saoly rehefa nosorany Samoela ary dia voalaza ny ten'Andriamanitra fa ilatsaka amin'ny Saoly ny fanahin'Andriamanitra. Dia ivadika sary tsika ao ambadika Samoela voalohany 9:40. Samoela voalohany 9:40 andininy 7:30 sy 4:40 tonga dia vakitsika indray avy hatrany. Hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe ary Samoela nandray ny tandroka feno diliro ka nanositra azy teo amin'ny ralahany. Ary ny fanahin'i Jehovah dia nilatsaka tamin'i David hatramin'iny andro iny dia nitsangana Samoela ka niakana Rama. Fa ny fanahin'i Jehovah efa niala tamin'i Saoly ary nisy fanaratsy avy tamin'i Jehovah nampatahotra azy. Io ihany ilay fanahin'i Jehovah izay nilatsaka tary amin'ny Saoly tamin'ny fotoana nanosorana azy. Anatin'ireo fotoana ireo raha namalala ny Samoela voalohany 10 mandreva tonga tany amin'ny Samoela voalohany 40 izay nanosorana ny David dia be dia be ny zavatra nifaomaofao tao anatin'io. Betsaka ny zavatra nitranga tao anatin'ireo fotoana ireo ary fotoana hely ireo fotoana ireo rehefa. Fa ny zavatra mahafinaritra dia izao ireo zavatra rehetrarehetra nitranga ireo dia tsy maintsy nilaina daholo ireo. Nilaina ireo ho an'iza? Ho an'i David. Ny tena marina rehefana. David nefa tena nofidian'Andriamanitra. Araka ny toro-tentsika omaly, resaka tsika teto momba ny olona voafidy ary hoy ny ten'Andriamanitra hoe izay efa nofidiko tsy mba nariko. Fa i David dia olona efa nofidian'Andriamanitra. Ary David nananan'Andriamanitra tanjona. Fa i Saoly natao fitaovana fotsiny. Tsy maintsy teo fotsiny aloha Saoly. Tsy maintsy ny aloha lalana aloha Saoly. Namaky lay aloha. Izay David vao afaka nisandratra rehefa. Misy fotoana Andriamanitra tena tia hanandratra isika. Zaho eto raha miresaka fisandratana dia miresaka ako tsy resaka ara-nofo ihany no resahako. Fa tafiditra ao anatiny ny ara-nofo. Fa miresaka ny ara-panahy ihany koa zaho. Izany hoe ny fisandratany ny ara-nofontsika sy ny ara-panahintsika izany samy resahako ato anatin'ity toriteny ity. Misy fotoana tsika rehefa namalala ampiandrasin'Andriamanitra tsy maintsy miandry satria lalana lalovana io. Ary misy olona eo alohantsika. Misy olona alefan'Andriamanitra eo alohantsika, hialo lalana antsika mba hahatonga antsika hatratra ny tanjona. Teto dia nanana ny toerany Saoly, nanana ny toerany ihany koa David. Olona ifanolo-toerany ireo, fa olona tsy mifankafantatra ireo. Fa Andriamanitra sady nafantatra ny Saoly no nafantatra ny David. Andriamanitra nanao ny zavatra rehetra mba hahatonga ny David ho tonga eo amin'ny toerany io. Fa ny ataon'ny David manino miandry fotsiny izy ary ampiandrasan'ondriana izy miandry fotsiny. Tsisy antsika nataony tany fa ny androndro ny nataony tany. Fa ny nataony tany sady miandrondro izy no matoky an'Andriamanitra. Sady miandrondro izy miandry an'i Jehovah. Haleloia. Mifikitra amin'Andriamanitra, tia an'Andriamanitra. Sady miandrondro ihany. Sady mampisotro rano ny ondriny izy no mitendry lokanga ny toeran'Andriamanitra izy. Tsy fantany hoe hoatraiza. Fa Andriamanitra nefa efa nahita anazy. Efa manomana lalana Jehovah. Tonga teo amin'ny fotoana anankiray. Niona ny Davida tamin'ny Goliata, nanomboka teo no manomboka tanteraka ny planin'Andriamanitra. Rehefa niona tamin'ny Goliata amin'izay Davida, tsy maintsy nisy Goliata, tsy maintsy nisy Saoly, fa manomboka eo Davida no isandratra. Manomboka eo mitombo tanteraka ny amin'ny Davida amin'izay ny masin'Andriamanitra. Aleloia. Saoly ange raha namalala tamin'ny Davida niary tamin'ny Goliata, Saoly ange mbola tsy nanohitra an'Andriamanitra mbola mpanjaka izy ary mbola sitraka Andriamanitra izy, mbola mipetraka tsara mihitsy ny mahampanjaka anazy. Fa mahavarina tonga dia nisosoka fotsiny Davida. Aika tany efa nisy olona efa nijerena Andriamanitra na dia mbola teo ary Saoly, na dia mbola tsy nandazy ary Saoly, efa nijery Andriamanitra. Tian'Andriamanitra ho tonga amin'ny toerana io Davida, fa tsy maintsy mandalo an'ireo etapy ireo aloha, manomboka any amin'ny Goliata aloha. Haleloia. Dia sa Davida niatrika ny Goliata, dia nanomboka teo tonga ny fisandratana. Nanomboka teo efa nisy zanatoatra ny akarana amin'izay. Saoly izany nanomboka teo efa manomboka fitaovana sisany.
manomboka efa mietry sady, manomboka efa miala sady, miala tsikelikely amin'ny seza fiandrianana sady. Davida kosa manomboka efa misandratra sady. Resy Goliata. Teo ny nanomboka ny sandratra Davida ry havana malala. Ary fantatsika tsara ny tantara fa tsy nijanona teo. Fa nialina ny Davida Saoly dia nefara tany amin'ny fanenjehana ny Davida satria nampalahelo azy loatra io toerana io. Nampalahelo azy io toerana io satria tsy mora izany hiala eo amin'ny seza fiandrianana. Nandray ositra Andriamanitra nefa tsy maintsy hiala eo. Misy olona anankiray io tena mahery lavitra noho izy. Afaka maka tsara ny toerany ary efa nanomboka tian'ny olona Davida, niorakoraka ny olona, nahafaty alin'alina, Saoly nahafaty arivo. Azony Saoly antoka tsara mihitsy fa azony Davida atao tsara maka ny seza fiandrianana io. Davida izay tsy taiza akory fa tany ampiandrasan'ondry. Lalana tsy maintsy nalovan'i Davida ireo satria nahoana ry havana? Raha ohatra ka i Davida vao avy any ampiandrasan'ondry no tonga dia nosorana ho mpanjakan'Israely vao ongana Davida. Iza ry havana ny olona naika an'izany? Hoe zanak' Jese, inona ny asany mpiandry-ondry? Ohatra antsika teto ilay hoe inona CV-an'i Davida mpiandry-ondry? Tsy afaka tonga dia haka seza fiandrianana ny olona ohatran'izany. Misy etapy aloha tsy maintsy arahana. Dia manaraka an'izay rindran'Andriamanitra izay. Dia nampandalovana Goliata, nampandalovana Filistina, nampandalovana sedra, nenjehan'ny mpanjaka. Tamin'ny fotoana angeny avana malala Davida nenjehan'ny Saoly. Tena tian'ny olona Davida. Nalahelo ny olona, nalahelo ny vahoaka, ny miaramila satria mahita kosa ny olona hoe andray kosa tsy rariny izao. Fa tena ahoana loatra ilay olona nenjehana nefa olona tsy nanao ratsy. Tsy olona nanonga-panjakana, tsy olona nitarika grevy, tsy olona nikiomy. Fa Davida nge niaraka tamin'ny Saoly foana. Nanenjika fahavalo hoe nitovy ny fahavalon'ny Saoly sy Davida. Raha nanenjika Filistina Saoly, nanenjika Filistina koa Davida. Niara-nandresy, niara-niaro ny fanjakan'Israely. Dia mitodika any ny olona, tena mba tsy rariny kosa izao ataonao Saoly. Fa maninona ny vonoiny Davida, maninona nenjehanao faty izy nefa izy nge mba niaraka taminao teo foana. Dia lasa mifindra tany amin'ny Davida ny fon'ny olona. Izany rehetrarehetra izany efa lalana nataon'Andriamanitra daholo. Nahafahan'i Davida naka an'io seza fiandrianana io moramora, tsy kelikely. Aleloia. Misy olona ny ambadimbadika any tsy mahomby dia ianao ny aka ny toerany. Ianao io ny aka ny toerany. Ataovy amen izany. Tsy maintsy natao eo fotsiny io olona io. Mety tsy mbola fantatrao io olona io, mety tsy fantatrao mihitsy io olona io. Fa eo anatrihan'Andriamanitra, fantatr'Andriamanitra ianao dia fantatr'Andriamanitra io olona io. Hoy ny ten'Andriamanitra any amin'ny Apokalipsy tamin'ny fiangonana tao Efesosy manao hoe raha tsy mibebaka ianao dia ho avy ka haka ny fanaovan-jironao dia hamindra ny zarany amin'ny hafa. Izany hoe tsy maintsy misy olona foana io izany atsangran'Andriamanitra, hamindran'Andriamanitra ny fanaovan-jiro, ny ositra sy ny fahefana. Fa rehefa misy olona tsy mahomby dia tsy maintsy omen'Andriamanitra azy olona mahomby. Ry havana malala, io ositra io fisandratana io fanahan'Andriamanitra io. Misy olona tsy ahomby fa hosoloanao ny toerany. Za koa manao amen. Aleloia. Ato anaty toroteny ity dia manao amen ako. Teneniko mihitsy Jehovah, ilay olona tsy mahomby any ao faraisiko ny toerany Andriamanitra. Satria nahoana? Satria ianao matoky. Satria ianao mifikitra. Satria ianao voavidy. Amen. Ny zavatra angatahana aminao dia izao. Manana fahasahiana. Aza matahotra Goliata ianao. Aza matahotra hiatrika Goliata ianao. Fa misy olona matoky an'Andriamanitra ihany any ampiandrasan'ondry. Fa rehefa hiatrika Goliata amin'izay izy dia kivy izy. Ozy izay tena mafy loatra kosa aloha ilay Goliata. Ity kosa aloha tsy vitako intsony ity ry Jehovah. Ny liona sy ny bera vitako ihany. Fa Goliata izany kosa aloha tena hoaka izay fa tena tsy vitako intsony. Tsy ry havana malala. Izay ady rehetrarehetra eo anoloanao. Na Goliata io, na liona io, na bera, na Filistina, mila sahy ianao miatrika nidy amin'ny fatokinan'Andriamanitra. Dia ho hitanao ny anandratan'i Jehovah anao. Ho hitanao ny anandratan'i Jehovah anao. Aleloia. Nampalahelo Saoly ry havana malala. Nampalahelo Saoly satria nafindran'Andriamanitra tany amin'ny Davida ny fanahany. Ny fanahy masina tao anatin'ny Saoly tonga dia niala dia nifindra nakany amin'ny Davida. Ny zavatra hitantsika dia izao.
Davida rehefa tonga tao anatin'ny fanjakana dia nanao zavatra tsara lavitra noho Saoly izy. Rehefa azony ny seza fiandrianana dia tsara lavitra ny fitondran'i Davida ny Israely. Mihoatra lavitra. Satria Davida na dia teo amin'ny seza fiandrianana aza dia mbola nitoy niaraka tamin'Andriamanitra foana izy. Nitoy nity an'Andriamanitra foana izy. Ary tsy mba nisy fotoana Davida ka hoe nalavitra an'Andriamanitra. Isaky ny hanao dingana Davida dia manontany an'i Jehovah. Enjehako ve ny fahavalo? Inona Andriamanitra ny tokony ataoko? Dia mazava ho azy fa sady naharitra ny fitondran'ny fanjakany Davida no nandroso, no nandresy, nihitatra ny fanjakany Israely. Tsara lavitra ny zavatra nataon'i Davida ry havana noho ny zavatra nataon'i Saoly. Aleloia. Za androany tena mitsodrano anao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha nolotoerana olona tsy mahomby ianao dia ho tsara lavitra koa ny ataonao. Mihoatra lavitra noho ny vitan'iny olona iny. Ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra, Davida Saoly teo amin'ny fanjakana dia nanao tsinitsinina an'Andriamanitra Saoly. Tsy nitandrina ny fanjakany Saoly. Tsy niaino an'Andriamanitra Saoly. Ianao io ravana malala ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Tandremo tsara ny fanjakan'Andriamanitra. Eno izy lazain'Andriamanitra dia ho hitanao fa ho asandratr'Andriamanitra ianao. Ary misy toerana tsy takatry ny sainao mihitsy ho ametrahan'Andriamanitra anao. Raha ohatra ianao ka tena manao izay tian'Andriamanitra foana, mitandrina ny fanjakana io amin'ny fonao rehetra, amin'ny fitiavana. Ny fanjakan'Andriamanitra izay ao anatinao tandremo amin'ny fitiavana. Dia ho hitanao lavana marina fa sady haharitra io, tsy ho potika io, tsy ho ravy io, no hiamitombo sy mihalehibe io. Hitanona amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Andriamanitra ry havana dia manana fomba maro izy hanandratany ny zanany. Aleloia. Misy tantara anankiray ihany koa mitovitovy amin'izay ihany dia ny tantaran'i Estera fantatsika tsara. Estera dia vehivavy anankiray novidian'Andriamanitra ihany koa izy. Ary Estera koa dia andeha hanolotoerana olona. Dia nitoeran'ny Vasty izay vadiny Ahasverosy mpanjaka tamin'izany fotoana izany. Any amin'ny Estera toko voalohany any andininy 10 ohatra. Andininy 10 Estera toko voalohany dia mitantara ny fanasana lehibe nataon'i Ahasverosy ary nanesorana ny Vasty vadiny. Tsara tarehy io Vasty io, vadiny mpanjaka izy io. Anisy ny fotoana anankiray izay nahatezitra ny mpanjaka ry havana. Nanao fanasana ny mpanjaka nandritra ny 7 andro, ary nifaly tamin'ny vahoaka, tena nifaly. Rehefa tonga tany amin'ny andro 7 tany amin'ny fotoana anankiray izay tena nahafaly ny mpanjaka, dia mba naniry ny mpanjaka mba hiprezente, hiantso an'ny Vasty, hiseho anoloan'ny vahoaka satria tsara tarehy ny vadiny. Dia mba tiany ho aseho, tiany mba ho hitan'ny olona hoe io ny vadiko. Fa tamin'iny fotoana iny mihitsy Vasty nandà. Izy hoe jery-ten'Andriamanitra Estera toko voalohany andininy 10 ka hatramin'ny 12 fakitsika. Estera toko voalohany andininy 10 ka hatramin'ny 12. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro 7 no nifaly ny fon'ny mpanjaka azony divay dia nomeny teny i Meomana sy Bizta sy Arbona ary Bigta sy Abagta sy Zetara ary Karkasa tsindrany lafy 7 izay nanomboka teo anatrehany Ahasverosy mpanjaka mba hitondra ny Vasty vadiny mpanjaka ho eo anatrehany mpanjaka. Misatroka ny satrobonaitry ny fanjakana mba aseho eo amin'ny olona sy ny mpanapaka ny atsara tarehiny fa mahateza izy. Fa Vasty vadiny mpanjaka nandany teny ny mpanjaka nentiny tsindrany lahy ka tsy nentiny akany. Dia tezitra loatra ny mpanjaka ka nirehitra tao amboniny ny fahatezerana. Nanomboka teo dia manomboka tanteraka ny planin'Andriamanitra amin'ny Estera. Satria nandà Vasty. Anefa teo amin'ny fotoana tena nilana azy mihitsy, eo amin'ny fotoana tena ilana azy mitsangana sy miseho mba ho reharehan'ny mpanjaka mihitsy no nandà Vasty ry havana malala. Any anefa efa misy olona tian'Andriamanitra ho asandratrany. Fa tsy maintsy nandalo an'izao zavatra rehetrarehetra izao aloha. Dia rehefa tezitra ny mpanjaka dia ozy izy nitsindrany lahiny hoe manina ary mpanjaka raha soloina any io fa io nge nala-barakanao eo io ny mpanjaka ianao ara ozy izy ny laviny ko. Zay koa nge efa nampijaliana io Vasty io fa zay tsy niteny taminao hatramin'izay. Dia ozy ny mpanjaka hoe eny ary aleo soloina izy. Teo amin'izay Andriamanitra nanao lalana ho an'i Estera
iakarana eo anatin'io fanjakana io. Tsy maintsy soloana ny toerany vasity satria tsy mahomby, satria tsy mety, satria tsy mitandrina ny fanjakana, tsy nanao izay tokony natao, tsy nanao izay zavatra niteneny ny mpanjaka tokony natao, dia tsy maintsy soloana vasity. Ry havana malala, ny fanjakan'Andriamanitra io misy fifanoloana toerana io. Raha tsy mitandrina tsika dia na tsika eo amin'ny toerany vasity sy soly izay sanatria ka hosoloan'olona toerana, raha sanatritsika ka tsy mitandrina. Fa na kosa tsika eo amin'ny toerany Davida sy Estery izay andehan'olo ny toeran'ireo olona ireo, raha ohatra tsika ry havana malala ka mitandrina sy tia an'Andriamanitra, mitandrina sy lazan'Andriamanitra sy tia an'Andriamanitra, vonona hikarakara ny fanjakana, vonona hikolokolo sy hanandratra ny fanjakana. Aleloia. Dia ho apetrak'Andriamanitra eo amin'ny toerana, hisolo toerana. Fa teto dia tsy maintsy nazery vasity, tsy maintsy nesorina vasity satria tsy mety amin'ny fanjakana, tsy mety tamin'ny mpanjaka. Fa ny olona hisolo azy koa efa vonona nge, Estera nge efa tao e, tsy hoe izay Estera voateraka fa efa tao Estera. Ry havana malala, tsika rehetrarehetra reto volavolaintsika mba hanolo ny toeran'ny olona tsy mahomby any ambadika ana. Zay tena mitsodrano anareo mihitsy amin'ny aran'i Jesosy hoe na misehatra ara-panahy io na amin'ny ara-nofo io dia ianao io ilay olona hanolo ny toeran'ny olona ianao. Tsy ianao no soloana toerana. Tandremo ry havana malala, sao tsika manao kitoto dia tsika indray no soloan'ny olona toerana, ka misy olona sanatria any ambadimbadika any efa homanin'Andriamanitra hanolo ny toeranao raha sanatrianao ka manao kitoto. Fa andao mba tsika reto no andeha hanolo ny toerandreo olona ireo. Ny mpianatra ry havana malala tsy maintsy 12 ny mpianatra. Rehefa maty Jodasy dia soloana amin'ny Matia. Tsy maintsy nofidiana Matia hipetraka amin'ny fitoeran'ny Jodasy, hisolo ny toeran'ny Jodasy. Satria ny mpianatra 12. Rehefa misy anankiray tsy mahomby dia tsy maintsy soloana. Rehefa misy tsy mety dia tsy maintsy soloana. Amin'ny anaran'i Jesosy androany mba hitsika reto anie ny hanolo ny toerany tsy mahomby, ary anao tsara mihoatra lavitra no ilay olona nitondrazitsika. Izay ny ilan'Andriamanitra tsika tonga eo ry havana. Tsy hanao izay nataony teo aloha na hanao ratsy noho ny teo aloha, fa hanao ny tsara lavitra noho ny olona teo aloha izay nisoloantsika toerana. Izao foana no mba tony mavaka mivady hoe Jesosy raha misy olona ambadika any miverin-dalana izay eto anao hisolo ny toeran'iny olona indray, ampitombonay avy roen'ny fanoloran-tenanay Andriamanitra. Raha misy olona ny sanatria ny elan'ny fanahan'Andriamanitra nefa olona nampiasain'Andriamanitra tahaka ny Saoly, dia ndreto izay Andriamanitra vonona handray an'izany fanahy izany dia ampitomboiny ato anatinay izay mbola vonona anao mihoatra. Mitahinana ianao ho amintsika n'izany teny izany. Samy mitandrina ny fanjakan'Andriamanitra isika dia ho asandratr'Andriamanitra amin'ny ambony indrindra, ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Haleluia. Amen. Haleluia. Akasitraka indrindra ny mahampionina tao anatin'izay tenin'Andriamanitra. Haleluia. Andriamanitra manakira fahasoavana ny amaly fitianao dia mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany dia misaotra antsika rehetrarehetra ihany koa izay nakasitraka azy. Haleluia. Andriamanitra ny amaly fitianareo rehetrarehetra izay makasitraka azy, mampahery ny mpitoloteny eto amintsika foana dia mahereza foana nareo dia tahin'ny tompo. Inona moa dia tena velabelarina amin'izany fa ezaka ihany satria efa voalaza daholo ny zavatra rehetrarehetra. Salamo 7:20 andiny 13:20. Andriamanitra manakira fahasoavana amaly fitianareo dia mitombo fahasoavana hatrany mampionina. Mateo Salamo 7:20 andiny 13:20 amin'ny vaky toy izao hoe raha izay re tsy nanantena hita amin'ny fahasoavan'i Jehovah tamin'ny velona, aty amin'ny tany ny velona. Davida izany raha tsy nahandry an'i Jehovah efa eny amin'ny tany maty sisa matsiarotsiaro sy mijerijery. Ay ny tiana lazaina amin'io. Ny andrasan'i Jehovah ianao matotia raoka herin'ny fonao. Eny,
miandrasan'i Jehovah ianao dia ianao velolo mihitsy. Ianao velona ety amin'ny taniny velolo mihitsy ny ahita ny vokatry ny fiandrasanao an' Jehovah. Mbola velona ange ianao dia ahita ny vokatry ny faharitanao amin'ny fanomponan'Andriamanitra io. Any an-danitra misy miandry antsika raha maritra isika. Fa dia ny mbola eto an-tany ianao, mbola velona eto ianao, dia mampahafantarin'Andriamanitra aminao, homporofon'Andriamanitra aminao ny vokatry ny fiandrasanao. Zany hoe raha tsy naharitra kely aho izy David dia efa tsy ety amin'ny taniny velona intsony any nahita ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa naharitra kosa izy dia hitany ny ainany ny mampiandriondry azy, fa ny ainany ihany koa mbola velona teto an-tany nofony na miaina an'izany hoe faratapony amin'ny fahombiazana sy ny fisanatana mpanjaka an'Israely. Aleloia! Tsara Jesosy a! Tsara Andriamanitra! Ka za koa zany miteny hoe mareta sy tiako ny zavatra tena niraisiko tao anatin'ilay nitoriteny teo. Ny antony mahatonga anao maharitra io zany a, mbola misy plasy, mbola misy toerana tokony menanao fa mbola miandry an'ilay olona eo hiala. Koa zany poengeza be tena nitsoahako anatin'ity. Anetsika tsy mahafantatra io zany nanana nefa misy toerana homanina ho anao. Raha ohatra miandry an'izay ao anatin'ny fanamasinana tena ianao, araka ny toetentsika tamin'ny tenany teo, aza adino fa miandry valimbavaka ianao. Atao voatra ny isan'andro rapitso isy valimbavaka endrasana, isy Samsona endrasana, dia ahatonga anao zay hitoetra. Tsika rehetra angamba samby mahalala an'izany daholo e. Hoe eo ampangataham-bavaka izany tsika tena endry tsara, tsy misy mpiandrasana valimbavaka endry tsara. Aza mihoatra an'ilay rahalahy nentina am-bavaka teto na mametraka fotsiny izy tamin'ny marena, mba eto am-bavaka zany fa misy zavatra ohatran'izay am-bavaka ny taratasy ny menakavy kely tety an-dafiny. Ny harivan'iny zay mitondra am-bavaka mandoa alika. Tsy hay raha mijery andeha hijery mesazy na fangataham-bavaka dia sendra tapakiliky Facebook, io ny rahalahy ny boîte io manao ilay tongotra hitanao manao ilay tongotra mandihy izy atao ampovoany dia manao tongotra manao ohatr'izao irery eo any amin'ny boîte de nuit. Tsy ity ve hoy nangataham-bavaka an'ity ty olona ity? Tena tsy rariny. Izy ilay eo ampovoany dia ilay miorakoraka mihitsy izy ilay ampidiriny eo ampovoany dia manao mampiomehy ilay tongotra ohatran'ny ilay manao ohatr'izao ny tongotra dia miaraka amin'ny tanana. Elaela mihitsy izy tena nisy fotoana nijereko tena izy io ariny. Io ilay nametraka vafatra ny keo tao mavaka fa tena ohatr'izao. Tsika miandry valimbavaka izany vao hoe tsika tena ao amin'ilay tena miandrandra'Andriamanitra. Ao amin'ilay tena hoe tena manaty tanana e. Manaty tanana. Marina mihitsy zany ilay nanapavilianahy dia tsy azany teto. Dia mazy taloha rehefa ny fiarahantsika eto taloha dia ohatr'izao. Alefanareo ny atoandro sy ny hariva manomboka amin'ny maraina ny journée zany a, mandritra ny journée zany a, ny fangataham-bavaka. Dia raha alina amin'ny fidiny sivy sasany fotoanantsika, misy gropy anaky-firy tsika tamin'izany anaky-kefitra, anaky-dimy, misy olona 50 avy, dia tsika 300 zany a, samy eo amin'ny messenger eo daholo. Dia entina tsirairay fahareraka ihany tamin'izany, misy fangataham-bavaka firy anatin'ny ray andro. Any tena fa dia ilay rahalahy io tsy te hiaritra an'ilay hariva eto ilay miara-bavaka, fa napetrany fotsiny ny adidiny. Ty zany mba entina bavaka izay menakavy. Fa tena aza adiny fa miandry an'Andriamanitra ianao. Aza adiny fa miandry an'Andriamanitra ianao. Any ambadimbadika any misy toerana mbola homanina. Aleluia! Ho anao io toerana io. Misy toerana homanina. Andeha hanamboatra fitoerana ho anareo Jesosy. Jesosy koa zatra manamboatra an'izany. Teo akaikin'i Jesosy tamin'ny asa fitoriana tetỳ an-tany dia efa nasiany seza, nasiany fitoerana namboariny ho an'i Petera, ho an'i Jakoba, ho an'i Jaona, ho an'ny mpianatra rehetrarehetra. Na dia mbola tany ampanjonona tany, mpanaratoana tany sy vedy Petera, Jesosy dia efa manomana. Petera ho antsoko. Haleluia.
raha tsy naharitra nanarato tamin'iny alina iny zany be na dia tsisy nininona ary tonga teo izy ny maraina teo Jesosy ny nandà. Fa raha tany amin'ny folo alina izy dia rehefa tsy mety fanaraotiny raha dia hody fa naharitra izy na dia tsy nahazo azy fa ambadiky ny faharetan'ny petera tonga hatramin'ny maraina ny olona efa mandeha matory izy nanadio ny arato teo manadiovana arato izy kany ny arato fa tsy maintsy diovina raha tsy diovina ny arato dia feno lomotra feno zavatra be dia be misany hoe tsisy angandraisanao ny trondro rariva indray faharetana izy zany hoe ianao zany efa tsy nandriny alina tsy nahazo marina koa ny fa didin'ny torimaso mbola manadio arato aloha maharitra zany teo Jesosy ny nandalo Jesosy tsy ilay tamin'ny efa le izy le didididin'ny torimaso Jesosy anisany sambo kely ry anay io ry soka matetika olo tenka etoy tena ao raha amizay fa ny sambo keliko nomeko anao fantatry Jesosy ny zavatra hitranga naharitra teo Petera ary na dia tsy nahazo azy izy dia mbola naseny Jesosy manao nandeha indray faharetana koa zany miandrasan'i Jehovah ianao dia matokidy aoka hery ny fonao eny miandrasan'i Jehovah eny mahafinaritra tokoa ilay tantara teo hoe fanontaniana mipetraka zany raha jerena teo hoe inona no tianao hisolo ianao sa ianao hisolo ianao sa soloina mino fa tsisy eritreritry ny hosoloina misy mpiara-miasa aminay zay taloha voasolo ny anarany dia teneko fa izy hoe tsy dia mety tsara ange zany anaranao zany inona hoe voasolo zany ianao nge zany efa voasolo any natao hoe nasolo hoe natao hoe hisolo mpanolo voasolo ianao zany efa tsy toetso hoe efa voasolon'olona izy anareo voasolo hafa ao zany anaranao zany fa zany efa tsy tokony mety hoe efa voasolo aloha mile foana izy fa tena tsy le anareo ma tsy dia mihana tsara eo ahoana hoanao zany anameraka anaran-janaka zany hoe tsiaro zany nge ravana zany arana tsiaro zany ohatrany le efa souvenir zany sisy raha tsy ndra misy tsiaro eto fa ny azy zany io anaran'io tena amiko tena miteny io ary tena io anaran'io tena tokony zavatra tena ohatr'izany mianarana zanakely zao arakody salama miaro fity zay nefa teny mampiolona rehefa teraka io zazy io dia ka zany manao déclaration any amin'ny anina efa teraka zay midina hevitra izy any anarana dia narakody salama niaro fity dia izy tany amin'ny bloc tany amin'ny bloc moa tany amin'ny fiterana tany arakody zay niaraka mizazy fa misy natao anarana arakody salama niaro fity io zay mbola miafa izy mioty fandresena lava anarana be zany ka zay efa zatra anarana lava be daholo zay menakavy ao an-trano hatrany amin'ny dadabe hatraty aminay avy any am-papanay lava anarana be daholo zay dia lasa arakody salama niaro fity mioty fandresena zany anarana zanako lava ampiko hoe mioty fandresena satria tena zay zany tamin'izany tena atao anaty mbola tanaty ady mihitsy tamin'izany teraky fity dia hoy zay hoe ty zazy ty hioty fandresena ao ambadika zao ady zao aleloia zany ny nanarany zanaka iny sao dia avadresy salindra zay ho zay tonga aloha dia izy mafely fa manenona to lava be ohatrany ka ianao mba nametraka any aminay dia mba asiako anina kely gasika kely avy aty aminay mioty fandresena dia mba tiako fandresena kely izy mba tiako ioty amin'ilay fandresena ilay zanako ka iny adinao hisolo ianao sa ho voasolo anjaranao no mandinika an'izay misy foana ny voasolo ao amin'ny baiboly Jodasy voasolona maty zany Jodasy zany ny dika zany dia hoe fanomezam-pahasoavana tsy hoe fanomezam-pahasoavana mametra tany zany fa fanomezana fahasoavana nomena zany
dia dikany hoe dikany hoe matia, tena hoe don, tena hoe cadeau, tena hoe ano zany tena mihoatra n'olole jodasy soloa ny jodasy a ty tena don, tena cadeau, tena tsy misy ohatr'izany zay dikany matia. Le manolo zany a matoa soloina le teo dia mila tsara no le teo. Tareo Estera nisy pression be teo androany Estera. Zao le pression anolo any Vasty ny tanjony, zay ny mission, anolo any Vasty. Vasty zany a efa faratapony tamin'ny fahatsara tare zany, faratapony. Misy earth, misy monde, tsy misy Madagasikara na misy oloravina na misy ny collège sy misy ny lycée a, fa tena efa misy monde mihitsy zany a, zany Vasty zany. Fa hanolo any Vasty ny tanjony, challenge angezabe nge zany ry avany. Ianao raha hanolo mila tsara lavitra noho teo. Mino fa tsy misy ngambany hoe ohatra hoe ina re ny ohatra tsara mika fa manjary lasa ohatra tomobily foana teneko zao matetika zay foana. Rozimino ka rasolo kosa rasolo ny aina mandimby mety nge zany, sady rasolo zany ianao a ny aina no mandimby. Ianao nge zany le mandimby mihitsy, mandimby an'le efa teo tsara nge zany anaranao zany rozimina e, rasolo ny aina mandimby, solon'aina mihitsy zany ianao, aina mihitsy ary hoe tsara zany anarana zany. Inona moa le teo tapaka le resaka zaho efa antitra. Dia raha vao misy zara kely zay tsy jereko mihitsy ny commentaire raha vao miditra amin'ny commentaire dia tsy tadidiko intsony le zatra ningako teo. Inona aloha resika teneniko teo, tsy ohatrin'ny roziminako koa zany fa zahako mihitsy. Io misy ohatra tsara be ataony tojo fa telefônina zay teo izy a dia tsy afaka hanohatra zay telefônina Android. Matoa zany ianao hanolona zavatra dia tsy maintsy tsara noho iny, farafaratsiny amin'ny faraparatsiny mitovy amin'iny. Zay le izy. Misy rangahy vitanao hoe rangahy lasa nahazo tamin'ny loto dia lasa milliardaire dia nanana Renault Kangoo izy tamin'ny voalohany. Dia lasa nahazo millionnaire moa zany fa tsy milliardaire, millionnaire. Dia ino zareo no nividiny Kangoo mitovy amin'io teo anaiky 5 indray nividiny mitovy ohatran'iny ihany. Vitanao zay zavatra zay dia le mividy an'le kiraro ohatran'ny mavomavo tonga dia 1500 paire. Iny zany ny kiraro io dia tiany be iny dia tonga dia nanafatra 1500 paire tamin'izay nahazo million be tamin'ny loto. Zay kely izy. Kangoo zany ny tomobily, tsy ratsy ny Kangoo fa Renault Kangoo ny tomobile dia nahazo tamin'ny loto izy dia vidy Renault Kangoo mitovy tsisy hafa amin'io fa anaky 7 ndray nividiny. Mahavariana le olona, mahavariana le olona. Tsy zay lefa le izy. Fa raha ohatra zany hoe Renault Kangoo ny tomobilinao dia mba nisolo ianao dia mba discovery mihitsy ny ohatra ny vidinao na ohatra zany. Ohatr'izay zany zavatra tiako lazay. Teo anoloan'ny Estera misy challenge ngeza be. Nefa koa io challenge io tsy mampatahotra satria zao
matoy ianao nataon'Andriamanitra manoloana an'io dia rombahanao io zany. Tsara tarehy be mihitsy ny Estera i azafady vasity. Ary noho ny atsara tarehany dia nalainy le fananana vahiny Asirosy dia nampanalaina izy mba ho aseho olona ho ireharehana zany. Hoe ireharehanao amin'ny vahiny rehetrarehetra zany hoe manambady tsara ianao. Jehovah-Andriamanitra ry havana tena te hiantso atsika mba ireharehany eo alohan'ny devoly isan'andro isan'andro. Rehefa eo devoly dia tian'Andriamanitra atsoy kely le zanako sy efa mandalo izy mba ho hitan'ny devoly. Hitanao fa Jehovah mpanompo izy eo Jehovah mantsain'ny devoly, hitako eo izy. Hoana fahitanao ny fahamasinany, hoana fahitanao ny fijoroany, hitanao ve lina mpanompo, hitanao ve tojo mpanompo, hitanao ve sandola mpanompo iny, hitanao nambinina mpanompo iny, mampionina mpanompo iny, hitanao izy. Fa ny olana tsy nety nyseho vasy teo amin'ny fotoana nilana azy mihitsy. Andriamanitra io ngery avy nambamina mirehareha amintsika. Amin'ny fotoana ianao zany antsoin'Andriamanitra avy ampiseho fa zanako ianao. Zany ary havana ny kristianina tena mpanompoko zany izy raha hijerena tsy nety mipotra amin'izay tsika. Eo anoloany ny ambodi eno izy Jesosy ny andefasako anareo zanako ny rehefa mivoany ny ambodi. Fa manao défilé mihitsy le zanak'ondry kely mandalo eo amin'ilay ambodi be zany ny zanak'Andriamanitra. Manao daholo nareo. Alleluia. Antsoin'Andriamanitra tsika hiseho ireharehan'Andriamanitra eo anoloan'izao tontolo izao. Anaiky ianao sa tsy anaiky iseho. Eo Andriamanitra miaraka amin'ny olo, miaraka amin'ny fanahy rehetra rehetra. Tia andalo eo ianao, antsony ianao, hojereny ianao, zao ny atao zanak'Andriamanitra. Anivo ny fety sy ny fivorim-pianakaviana sy ny fivorim-pokotany rehetra eny tian'Andriamanitra iseho ianao. Misy silamo zay paketo amiko zany izy ka izy io fa elabe no miara-miasa amiko eto. Dia mbo zaho satria miresaka finoana momba azy zany mihitsy. Fa nanontany izy tamin'ny fakomalitra tamin'ny finy dia izy hoe ainao izy izy kristianina. Hazava anaty Jesosy hoy izy. Jesosy moa aminareo izy inona fa aminay izy mpaminany lehibe dia nazavazavainy tomona izy. Dia retiko ny mpaminany lehibe zao mantsara ny andeo ahy Jesosy. Ianao zany misy mpaminany maro ny andeo ahy Jesosy ny anay izy mihitsy mpanjaka anay. Mpanjaka anay sady zokinay tena izy ny andrasany iseho eny amin'ny rao an-danitra fazavazavaiko azy. Dia nazoako anazy amin'izay ity zavatra ataontsika ity. Zaho azy ho ka satria moa za tonga resaka ohatry ny efa karaha namboatra zavatra teo izy amin'ny rahalahy dia efa tonga arivariva na zay tena loatra janona satria zaho mbola andeha hanomana an'ity sy hanomana fa mbola misy zavatra ataoko. Dia inona izy nazoako azy amin'izay fa ahoana izy aiva ianao izy manao an'izao midina siko io fandarantsika izy eno dia miresaka inona zao ianao io izy dia miresaka an'Andriamanitra sy ny fahatsarana za dia miresaka an'i Jesosy sy ny fanahy masina. Aiva izy zany izy ohatry ny efa hitaka any ianao ty ngamba izy ianao ty kristianina dia fa anao anjery an'izany ianao izy tsy mba zero izy za musulman za mino an'Andriamanitra misy fotoana ianao izy rehefa mora tezitezitra eny ny tavalatra mitanareo ihany mitorika sy ny tavalatra mora tezitezitra. Raha izy mahita anao ahoana kalma tsara tsy tiako ianao izy hoe kristianina aitsika reto zany kristianina reto malaza tsika kalma. Malaza tsika milamina mahafinaritra koa miara-miasa amintsika izy mafetsifetsy zany. Na zany rehefa miara-miasa amin'ny olona ihany mécanicien koa fa tsy mitondra tômôbila any amin'ny garage zany. Fa mécanicien ihany tonga aty an-trano mandeha tômôbila izy tonga ato an-trano dia atony amboarina ny tômôbila. Fa tsisy fametsifetsena mihitsy anaty izany fa tena ny ahy tena apetrako mihitsy izy nandeha olo io taty nandeha tondra carburant io oloa
inona ny vany tsisy problème zay rahalahy fa firy taona niarany azy de nahafinaritra anazy zany le izy de zareo zay efa nanampo hoe kristianina ianao de visa anetsaiko zao tsy te hananazy fa nareo zany musulman tonga de fatorana hoe isinina mahafinaritra ngerava n'izany mila miseho tsika izany atao hoe kristianina mila tsika tsy mila miteny zany pastera matsy io tena pastera tena farak'izay tena enjana be mandeha eny tsika de ny olona metry hoe mety pastera angamby izy ty alleloia fa tsika mila miseho isan'andro manome voninahitra atson'Andriamanitra tsika mba isy sehoko anareo ny olona notahiko de indray tsika fampirina le tsy mety mahitsolo vavolombelona fijorona vavolombelona iny ngeravana ivasy ty tsy nety mipotra teo amin'ny asolosio ohatra tsika tsy mety mijoro vavolombelona misy amintsika tena hijoro vavolombelona zany miisatra miandry amin'ny voalohan'ny amin'ny alimbavaka fiderana amin'ny rehefa desambra tsika any ianao miisatra anankiray eo anatin'ny firy any mahatonga tsika isan'andro mijoro vavolombelona io ianareo tsy mety mijoro vavolombelona reo zany ohatra ny vasy ty tsy mety miseho anatrehany asy erosy tandremo fa sao de mba soloina olona mpijoro vavolombelona be eo nareo varitra zany tenko azy zany misy zany tsika tena kobontsika hoe tsy manao ninina mpiainantsika mihitsy Jehovah-Andriamanitra misy karazan'olona tena ohatrany izy tsy miteny zany izy natahiny tompona sy nge tsy fireresaka hoe frère ihany hoe nareo koa de mirehare de zany de tenenina tsy mirehareny anaran'izany fa manome voninahitra zany miseho anatrehan'Andriamanitra hoe zany natao hoe zanak'Andriamanitra tahiny tompo za ry amina mijoro vavolombelona tsy zao ny zavatra nitrany alleloia ilain'Andriamanitra ke zany ary possible zany misy olona mpijoro vavolombelona be mihitsy fa tsy de hoe mahavavaka be sy anina be kory fa ao ansolon'Andriamanitra ny vasy ty tsy nety ny seho be de be ny olona mieritreritra fijorona vavolombelona io menatra izy ohatry hoe fantatr'olona hoe zany ianao ty taloha za tena fantaro mihitsy hoe zany taloha ary za de miteny amin'ny olona zay miresaka amiko fa tsy ohatry zao tsisy ninona hitanao zao momba ny fiainako zao raha tsy Jesosy fa nahatramin'ny vary ray vilia hoaniko de Jesosy ny ao ambadika zany alleloia hatramin'ny centime ny anatin'io portefeuille io Jesosy ny anton'izany amen vasy ty tsy nety ny soa andremo tsy mijoro vavolombelona ange mijoro vavolombelona tsy voatery montant ana vola ohatra rehefa ilaina koa de teny fa tsy manino zany tsy mahafaty zany tsika mijoro vavolombelona de misaotra andro fa de nitahin'ny tompo vola 500 amile nitahin'ny tompo anao ve sa vola ray tapitrisa aiza zany le abean'le fitahin'Andriamanitra tamin'ny fiainao ohatry ny azy zany fa vasy ty tsy nety ny seho rehefa tsy nety ny seho izy de vorazany tena androandro hoe nyrehatra tao am-pony mpanjaka ny fatezerana ary tsy nahazo ny seho teo anatrehan'ny serosy mpanjaka zay ny sazy ny vasy ty tsy nahazo ny seho teo anatrehan'ny mpanjaka intsony natsona tsy nety de tsy nahazo ny seho intsony namehevitra am'izay amin'ny Estera faharoany ny faharoapony mpanjaka hoe zao hoe tedavina zazavavy virjiny tsara tarehy eo am'izay hitady ny tena marina afaka tonga de soloina io aoka ny mpanjaka hitadiavana ny Estera zazavavy virjiny tsara tarehy to de nangonina ny vehivavy virjiny tsara tarehy rehetra tsy tonga de Estera fa mbola tralainitra koa zany tsy ianao rery ny virjiny zazavavy virjiny tsara tarehy fa mbola mila kosa ianao manatombo am'ireo andiny fatelo amin'ny Estera toko faharoa ary eo ka ny mpanjaka nendry olona ny amin'ny isany tokony amin'ny fanjakana rehetra ka aoka hovoriny reny zazavavy virjiny tsara tarehy rehetra ho atososana renivohitra ao an-tranony vehivavy amin'ny fehiny agay tsindrano lahin'ny mpanjaka fehiny vehivavy
challenge koa zany. Ianao ka le isy olo amin'ny vasy ty tsy ianao rery no candidat candidate fa mbola challenge ihany koa. Challenge nisehonao fa tsara no ivasy ty ianao, fa melohan'izay challenge nisehonao fa tsara no rehetrarehetra ireo ianao. Tsy anankiray na roa fa maro ny safidy ary virginy daholo, tsara tarehy daholo. Misy olona miteny fa nareo reto ve hiakatra velona any an-danitra miezaka foana tsika. Misy olona anankiray tena zay, androany tsy mihina kisoa, rapitso misarido, rapitso inona ray. Dizay hoe raha mbola misy hitanay rapitso, alleloia. Raha mbola misy hitanay rapitso, mo tsy takatry mbola tsy hitanay hatreto hoe zokokay zavatra tokony atao, teo ataonay, alleloia. Ka atongafana any an-danitra deo ataonay, alleloia. Aoka ny masina ia masina, aoka zay manao manina mbola anao manina, aoka ny manao nanao ny tsy mety mbola anao ny tsy mety, aoka ny tsy masina mbola anao ratsy ihany. Ohatra ka mpanao ratsy mbola anao ratsy ihany. Maro ny virginy, zava-virginy tsara tarehy eo, maro ny mpivavaka. Fa tsika atao amin'ny fandaharana Andramo ka izao niza ivoana amin'ny zavatra hafa. Efa fotoana amin'ny fandrosoany zao, ndao ne resa-boly e. Tsika tsy miara, fa raha mbola misy sombotsombom-pahamasinana tokony ananantsika. Fampianarana sombotsombony ny azahoantsika sombotsombona fahamarinana, dia ho tadavintsika izany. Satria maro ny zava-virginy tsara tarehy milahatra eo. Misy olona anankiray ho fidina eo isolo ny efa tsara tefa teo. Alleloia. Io zany hoe solosoloana fotsiny ianao zany solon' zany. Mila manatombo ianao. Mila manatombo ianao. Rehefa jerentsika tantaran'i Davida sy Saoly any amin'ny Samuel voalohany, Samuel voalohany 10 ange no nosorany Saoly. Dia jerenareo Samuel voalohany 10 nosorany Saoly, dia Samuel voalohany 19 dia fa nosorana andray Davida. Niositra anankiray ihany niositra. Tsy hoe sady voasitra iny voasitra ty. Fa le ositra tato amindray tsy mandeha bisikileta ihany io. Tsisy hoe miara-midina ny tongotra roa. Fa ndray ambony izay no mampandeha ny bisikileta io. Ohatra tsika mandeha tongotra ihany. Ray mandeha, ray miainga, ray mandeha, ray miainga. Niositra dia tahaka izany. Io ositra mampanjaka ny Israely io ray andry. Dia afindra io. Na zany tratranto Saoly dia maty dia misy mpandimby izy, dia mifindra amin'ny anankiray indray ny ositra mampanjaka. Fa teto ny esorina. Toko anakenina ny elan'elan'izany. Challenge be koa zany eo alohan'ny Davida. Tsy maintsy nijerena inona avy ny zavatra tsy mety nataon'ny Saoly, dia tsy ataoko mihitsy ireo izany solony. Mila manao tsara no le teo ianao. Za rehefa nandimby ny asako amin'izao dia nivavaka nangataka fanamasina rehefa handray ny asako zao zany. Ny olona teo anoloako, le olona nidimby asako, tompony io asa io, dia olona efa amapolopolo taona izy efa teo amin'io poste nisy anahy io. Hainy daholo, hainy tsinjery mikipa izy manao ny asa rehetra eo, dia tena mahita fitita amin'ny olona rehetra. Ary tena tsy afaka atao ambavan'ny olona aman-taonany ny anarany. Fa rehefa tonga fotoana nialany dia nitady olona reto mpampiasa reto orinasanay, dia nitady olona noloan'ny olona io. Dia nisy ihany ny olona hita fa nanao an'ilay asa dia hita hoe tsy nety. Dia nampitady olona amin'izay izy. Jereo avolombelona aminareo mantsy zany. Dia tao amin'ny pôle emploi tao nisy tamin'ny pôle emploi zany tsy nafisena ny fitadiavana ny olona soloko, fa ny mpiasan'ny pôle emploi fotsiny no mahita hoe efa mifantatra an'ilay critère zany hoe olona ohatra izao dia olona mavita an'izao dia zao. Dia sendra henoko tamin'ilay cancer ka za tamin'izany tao amin'ny pôle emploi tao. Dia le cancer zany miresaka dia miresaka dinako azy hoe zavatra haiko sy efa mba nataoko sy ny zavatra mba faniriako zany ny fiainana. Dia hoy izy mantsy ny namany hoe
any amin'ny dosian'le namana zany, le namana zany a no nresahany ny orinasako mety da volona ohatr'izao tia ny fepetra ilaina. De izy le conseillère matsely namany hoe mba ampidiro anao izy ty olona ty clientko ty fa so mba mety aminazy le zavatra io. De le olona aloha tsy tonga de nanome an'le contact fa mbola nitesteny teo aloha za. Azy izy jereko aloha anao satria ramantsy fa ny tena hoe tsy maintsy olona ohatrohatr'izao no ilaina, mahay an'zao zavatra zao afaka manolo an'le efa teo. De za zany rehefa ohatr'izany a teneniko anareo finoko matoa iny tondro eo anoloako de anahy iny zay fotsiny. Matoa tafiditra eo misy varavarana eo anoloako tsy fohan'ny olona ao aoriana io varavarana io fa ho anahy io, ho sokafana ho anahy io. Tsy hoe tena toy zay tsy opportunité ako ty eo anoloako raha tena rombahako. De izy andraso loha izy tantera ihany loha izy fa mbola tsy hay a. Za mantsy izy tena salota be mihitsy mitady an'le olona io. Alors fotsiny hoa za mba eo amin'le olona any alefa somakany fotsiny any kalorante fotsiny. Za matoky an'Andriamanitra io a lasa nakany. Fanaovako metimety tsara. Alleloia. Vavaka alohan'ny andeha tena tafio ny herinao afana masina. Tonga tao am'izay de mety tam'le olona ihany aloha le responsable zany ohatry ny metimety amin'ny any fa ohatry ny tsy de matoky izy ho vitako ve ny zavatra tokony atao. Maro le karazana asa mila atao mila hay. De raiky sary fa tao anatin'ny olona efa firy zany zao ny tediavina. Za zany ohatra nilatsaka tao anatin'le ino izy ty le boatin-drakitra. De tao am'izay za miaraka kely nanomboka nanao ny zavatra tokony atao. Voninahitra n'Andriamanitra fa tadidiko mihitsy tam'izay tokony roa volana angamba manao OEC. Fa vao ray volana sy tapany de nanontaniana zareo hoe mety hoe ianao izy mbola CDD. De teneniny mety aminao dia to de avadika CDI am'izay ianao misy ara-koditsa anao. Dikan'izany nge mety zany izy nahasolo an'le olona tena faly tam'izay a. Satria zany teo alohako efa nisy olona nanao an'io de tena tsy ozy mpiaramiasa ozy mpampiasa hoe tsy tena voalava tsy vitan'le izy, tsy vitan'le olona efa teo namako. Fa vitako alleloia. Vao soloko zany ny toeran'le olona efa polopolo taonany teo hainy daholo ny zavatra rehetra ao. Za nomena herinandro de avy eo nomena ray volana sy tapany amin'ny tanana ny zavatra zay tokony nataony efa atao amin'ny fotoana ela. Fa za miaraka amin'ny fanamasina challenge angeza be teo anoloako anolo an'io olona io. Iza Jehovah anehoany voninahitra ao aho. Fa misy zavatra ataoko zany rehefa na mbola tsy nataoko teo amin'ny fiainako. Ny akabeazany mihitsy zavatra mbola tsy nataoko teo amin'ny fiainako. Fa mivavaka fotsiny kosanao an'le izy Jesosy io. Fantatrao fa mbola tsy haiko ty. Fa fantatrao Jesosy fa miankina amin'ity ny fiainako. Fa manao an'io zavatra io tena teneniko anao Jehovah.Vvkf amin'ny mampionana tena hoe Jesosy de mampionana tena enjana be Jesosy. Enjana. Mila manana kasesy. Le fahazondanina mitondra le engin ireny zany. Nisy formation taty aminay a tokony mandritra ny tsy haiko 6 semaines le izy. Nefany a evi farana le izy. Le formation zany de ho avy ny examen. Raha tsy zany de afaka 3 mois ndray. Nefa ianao zany raha hiditra tena nanao an'io asa io a mila manana io fahazondalana io. Tonga de izy le ramatoa tena le formation izy nefa ny olona efa nanomboka nanao an'le izy tsy haiko 2-3 semaines 3-4 semaines talohany io a efa semaine ray farany sisa de tonga ny examen nefa mbola hoelana ndray nefa anao tokony manana an'io. Mety ao no mety sahanao eo izy a. Analaka le formation efa 1 semaine tsy de aranao hoe examen amin'ny olona na nianatra izy 4 semaines. Mety ana tonga de ataoko io vitako hoe azoko fa aza matahotra ianao. De ozy izy natsony le formateur mihitsy tam'izay azafady izy makatoko tsara aminao ho araka ao eo izy zany. Araka io alleluia. Niaho zay mba na zavatra manoloana ana zany tena teneoko anao fa raha mbola zeriko sisio io misy zavatra
tsy avelan'Andriamanitra mandalo fotsiny zany. Matoa henoko, matoa manoloana dia ho anahy. Sahako zany a mantsy anazy. Ndao ary e. Toy ilay raha matoky anao arado hitantsika eo fa natao fanjohim-bavolombelona taminareo teto zany. Fanjohim-bavolombelona taminareo teto zany. Ny olona efa mpanao ny zavatra daholo za une semaine sisa ny anaovako andreo. Mianatra kely tapakandro, examen ny hariva. Mianatra kely tapakandro rehefa ny zavatra nianaran'ny olona. Tamin'izany ilay tantariko manao fandana dia nisy zavatra mipika ato amin'ny lamosiko. Nisy zavatra mipika zay za tsy rehefa nianjera dia marary lamosiko ato. Ato misy ozatra. Dia misy fotoana raha misy fihetsika tsy mety ataoko dia marary tsy afana rehefa mitondra an'ilay zavatra anao mitodika ohatr'izao. Ny boky amin'io boky ianarana ohatr'izany. Tadinareo tsy vavolombelona tamin'izany nareo. Tsy vavolombelona nareo fa rapisy ny examen androany manao fandarana. Eo ampanaovana vao vita fandarana dia sady mianatra lesona kely no tao mampiona masazy amin'ny menaka mafana. Dia ilay boky ngeza be nefa izy amin'ireto arô zany ny ianarako amin'ireto nefa rapisy ny examen. Jesosy fikambako nataoko iray maly izy. Teo amin'ny page anankiray iny ny ianarako. Tonga ny examen rapisy tena iny tokoa ny tany. Gaga ny olona ohatrany hoe nanana fotoana nianarana ilay boky rehetra ve za? Sa mba nanao tsatotsatopiso? Tsy tsatopiso, halleluia. Manoloana challenge. Misy zavatra soloina ary, misy olona soloina ary. Ianao ny Estera. Ianao ny David andimby an'ny Saoly. Mangatany fanahy masina. Asa vela fa anjaranao io. Tsara ny Jesosy. Gaga zay atao rapisy ny examen. Manala examen maraina. Valina izy ny atoandro. Manala anankiray indray ny mianatra ny hariva, manao ny examen indray ny hariva dia mivaly ny hariva. Fa mianatra mampinitsy. Tapaka indray aloha iny e. Vita indray aloha iny e. Izy fotoana tomany. Izy fotoana tena lato tena ny tomany satria hitako hoe rotoroto be izy rehefa hoe tsisy miraty. Voaka ny noty 199/200 points. Tena ny tomany ary havana. Ny tomany tena ny tomany ary tamin'izay latsaka ny dramasika. Ao nefa za tamin'izany nanao erreur fatale. Erreur tsy azo atao fa izay manao an'izay erreur izay tonga dia tsy afaka. Za nanao an'ilay erreur. Mbola tsy ao ny tsy fahazarana. Resaka sécurité mantsy izy ka raha misy resaka sécurité adinonao, normana sécurité adinonao tonga dia tsy afaka ianao. Tany amin'ilay tena laingony mihitsy ny adinoko. Dia hitan'ilay examinateur adinoko izy dia satria fitany misy fitapitaka mantsy izy efa hainao rehefa eo zany mipetaka dia midindra amin'ny manao zavatra hafa tampoka dia tsy maintsy vahana indray ilay sécurité dia miverina teo efa tsy nanao an'ilay izy tsony fa tsy voatreveka fa nanao. Tokony tonga dia tsara ny olona rehefa mitazana anao zay tsy tonga dia milaraka ianao fa tsy fa mivaly ilay izy fa na mindrany foza ary havana na mindrany ilay examinateur foza tsy haiko izay antony fa tonga dia Andriamanitra fotsiny nandresy lahatra azy satria misy toerana mila soloako ao. Teneniko anareo fa Estera tsara tarehy fa za miny fa misy tsara tarehy noho izy tao. Fa Estera kosa an'olo amin'ny vasity. Ary rehefa ianao no voatendry an'olona amin'ny vasity, niza tsara tarehy sy viritsiny eo ianao ny lasa. Ianao no mban'Andriamanitra. Andriamanitra programan'Andriamanitra nge hoe fantatra be anao ilay tena mampianatra hoe programa io nilaina daholo reny rehetrarehetra ireny. Misy tanjon'Andriamanitra. Ianao nke tanjon'Andriamanitra. Estera tanjon'Andriamanitra. Davida tanjon'Andriamanitra. Nabiny Tsomakrinina tanjon'Andriamanitra. Aingonina Rodriguez tanjon'Andriamanitra. Mielso be anjana tanjon'Andriamanitra. Alleluia. Ko miandrasa ny Jehovah ianao e. Mety ve ianao isolo nefa teo alohanao. Mety nisy nanao teo nanao tsy rambana. Dika zany ianao tsy tokony nanao tsy rambana. Misy nanao teo somary nangatsitsika. Ianao solonina an'olo azy mila mafana. Ny fanompoantsika an'Andriamanitra betsaka ny teo alohantsika. Tsika izao zany azo lazaina tena zandry ny kelitsika amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Hoy Paoly aza avela misy anao tsinitsinina ny fahatanoranao a. Amen. Betsaka ny olona miteny tsy izy no mitory teny zandry kely voaviana mitory teny eo. Ieny zandry kely voaviantsika. Fa tsika kosa vonina ny an'olona raha misy any somary hafahafa. Tsy amin'ny herintsika nefa fa amin'ny herin'ny fanahy masina. Hotahin'ny tompony isika mianakavy. Raha n'olo ihany ianao
mila tsaratsara no teo aloha, mila tsara lavitra no lenana solo anao, ka amboarina ny fanompoanan'Andriamanitra, amboarina ny fomba fandeha miaraka amin'Andriamanitra, fa misy toerana ho alainao ambadimbadika eo. Hotahin'ny tompany antsika mianakavy. Tapitra ny toriteny, tapitra ny famelabelarana, hiditra amin'ny fizarana fatsapantsika. Halleluia. Iny ikantiko. Halleluia. Misy aminareo izara fatsapana dia tonga dia miantso nareo. Rehefa miantso nareo dia asiana sary. Dia rehefa asiana sary halleluia, dia afaka miteny amin'izay. Halleluia. Andao asika piditra olona anankiray rehefa ao ary dia tahitopa ary izany tojo inona ary ny azonao zarena androany anao fitenenana. Jesosy tsika rehetra dia mankasitraka be dia be amin'ireo mpivady tamin'ny toriteny fa tena nahakasika sady nampahery na le tena zokomapona teo tena nahakasika be na le hoe raha mpiandry olona sy tafindra dia mety nahongany olona sady tsy mekeny olona olona sampanjaka fa mbola miandry izy miandry an'i Jehova ary mbola misy zavatra tsy maintsy sy ny lalovany mbola tsy maintsy hoe namono liona Asibera, Goliata sy ny sisa mbola mijery ny zavatra rehetra nataony Saoly sy ny sisa rehetrarehetra dia hitany olona hoe Saoly kosa tsy dia mety nitondra ny fanjakana sy ny fitarisana sy ny sisa dia tsy eo Davida. Davida koa nitaritafika dia avy eo mahakasika ny fony olona dia rehetrarehetra be dia be ny ara-miasa dia avy eo tonga amin'ilay toerana amin'izay izy dia izay izy vao misorana sady efa tian'ny olona dia tena nahakasika anahy hoe misy toerana any dia ilay teny amin'ny pastera koa tonga dia manampy anazy hoe misy toerana any efa homanina. Halleluia. Dia misy olona eo alohanao eo rehefa tsy mahomby tsy manaraka tsy mety iseho eo anatrehan'ny mpanjaka tsy samy vavolombelona sy ny sisa dia efa homanin'Andriamanitra antsika dia manolo anazy. Halleluia. Dia mahakasika koa ilay sady manampy ilay mila challenge tena hoe mila mbola manao tsara kokoa noho ilay teo alohanao raha hanolo an'ilay olona. Tena mahafinaritra anao mahakasitraka be dia be aminareo mivady ampampianarana sy ny toriteny. Ai Jesosy taholy. Halleluia be mahakasitraka anao izany tojo dia Andriamanitra manaka-pahasoavana malofity mitombo ositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Halleluia. Mahafinaritra be mihitsy ny fizarana fahatsapana. Mbola misy izara fahatsapana manaraka ao halleluia. Dawary izy ary nampiditsika manaraka eo fantatrareo ngeny eo ambadimbadika eo. Rehefa tsy le ray dia ray. Halleluia. Rehefa tsy tojo dia matetika tonga dia Aingodina Rodriguez. Aingodina Rodriguez, anao ny fitenena inona ny azonao zaraina androany. Alleluia, mankasitraka pasitera manome fitenenana dia manona fahitana Jesosy ho antsika rehetra dia mankasitraka feno anareo vady koa tamin'ny tenan'Andriamanitra fa tena hoe mampahery be tokoa ny any zavatra tena nakasika be anahy dia hoe itsika mbola maharitra amanitsika mbola maharitra hatramin'izao dia hoe satria itsika mbola volavolain'Andriamanitra mba hanoro ny tenan'ny olona tsy mahomby hanao ny tsara lavitra noho ny teo aloha dia mifaharoa hoe Andriamanitra Jehovah.Vvkf dia miantso antsika mba aseho eriariany ho anatrehany izao tontolo izao ho anatrehany tevoly dia rehefa Andriamanitra ny bifily dia na misy tsara tarehy na misy vehiteny sy tsara tarehy firy eo rehefa ianao no vidian'Andriamanitra dia ianao no lany. Dia izay ny tena nakasika be anahy pasitera dia ho an'i Jesosy ny voninahitra. Amen. Halleluia. Mahakasitraka anao ihany koa Aingodina Rodriguez. Andriamanitra mandraikim-pahasoavana ny malofity anareo menatany tamin'ny fizarana fahatsapana dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany isika rehetrarehetra. Halleluia. Ao ary io ny hira mampinona manome proposition hira hoe zaho malala ny henika zaho malala fa tia ianao. Zay manira inona ary ny hira anankiray hitanareo koa fanaraka amin'izay dia ataontsika ny vote avy eo iza manana sosikevitra na hira ataontsika vote miaraka
isafidianantsika miaraka amin'io any-mampiona hoe izaho malala ny endrika io. Zany tolo-tsaingo nirina dio an'ny fizarana fahatsapana izy menadamy itsy kosa aloha tena efa azo lazana hoe spesialista amin'ny fizarana fahatsapana izy menadahy. Ndao ary tsisy mitondra irava todiny atao taonao izy nareo anjara ho azy Jesosy ny hira faharoa tenenin'ny ranabavy eny tsy haiko le feo andro mety diso fa zaho mahalala fotsiny le amin'ny-mampiona za moa tsy de tena mahay mamira fa le rehefa tsika ary mivoaty zaho malala neny sandola anjara ho a Jesosy. Alléluia. Ny valy ny aritsika izy ary naresy ao dia zay no alefatsika. Alléluia. Dia anatin'izany tsika hivavaksika aorinan'izay dia hivavaka ao amin'ny firenena dia amarana ny fotoana. Alléluia. Aza dia mbarapitso amin'ny 7 ora sasany dia naraka ny fandarana commencement akira soamitiny antokotena araka amin'ny Ralahy Jonathan sy Ralahy Tojo ianareo. Alléluia. Efa efatra hony io fa 5 enika. Alléluia. Lany zao malala eny ary misaotra ny marina ty anahy lany hono izay malala ndao ary lahasaritsika rehetra eno finaritra daholo. Misaotra marina ty anahy. Izahao
Amen Jesosy zay malala fa tia anay tokoa ianao Jesosy ary zay Jesosy vonina iandry anao iandro anao zay Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra zay homaninao anay mandeha tsikelikely tokoa ny ao amin'Andriamanitra ry avana nefa mandroso ao amin'Andriamanitra dia mandeha tsikelikely fa tsy mitsahatra. Alleluia. Fa mila miandry an'Andriamanitra isika. Meo anay ny faharetan'Andriamanitra iandry anao. Meo anay Jesosy ny faharetana ninona zavatra miandry anay mba hisehoanay eo anatrehanao Andriamanitra. Manomboka androany zay dia anova ny fomba fandehanay ataonay takan'ny efa misy toerana hosoloanay foana ny nananay takan'ny misy olona hosoloanay foana indrindra amin'izao asa fanompoana zao misy olona foana isan'andro san'andro hosoloanay any ambadibadika any dia hitandrany amin'ny fitondrantenanay zay Jesosy hitandrany amin'ny fiainanay zay Jesosy terizo zay io zay ampio fa milanao jereo zay rehetra tonga teto androany anao io ny voninahitrao aneo io ny fahatsaranao ka raha misy tonga teto naniry mba angataka aminao Andriamanitra valobavaka dia asafiranao irery izy ireo fa io ary mihoatra anao zay rehetraretiny mihitsy dia tanterahinao eo amin'ny fiainana dia voly Satana fatra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray azy amin'ny teny izay nitoriana teto androany fa ny teny izay nitoriana teto androany dia taka ny vozana fafy amin'ny tany lonaka mahavokatra dia amoa avy zato eny arivo tsy manam-pahataperana anatin'ny tsirray avy misy saotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Ivavaka tsika amin'izao fotoana izao amin'ny firenena zao mpandrotsiana vavintsika $100 ivavaka ao amin'ny firenena $100 anao ny fitenenana. Jesosy pasitera dia Jesosika rehetrarehetra dia mampitapetraka pasiterana ny fitenenana dia vavaka rehetra fotoana izao. Jehovah-Andriamanitra io mitapetraka anao Jesosy tena tianao izay Jehovah-Andriamanitra nampaherezinao izay tamin'ny androany sy tamin'ny alalan'ny teninao satria anao te aneo voninahitra anay anao te hitahy aminay anao te mpahery Jehovah-Andriamanitra tena hisaranay anao izany teninao izany Jehovah-Andriamanitra
Gaza Jehovah-Vvkf dia keteratrianao dia rehetrarehetra rehetra Jehovah-Vvkf mba tatoepo avy aminao mba toepoanana faharetana aminao Jehovah-Vvkf satria raha tsy manana faharetana zahay Jehovah-Vvkf mety hisolo olo mety hasolo olona zahay Jehovah-Vvkf mety toepo zahay Jehovah-Vvkf mba anisany toepo mba hoanana toepo tahaka Davida mba ho tahaka ny esterana izay rehetrarehetra rehetra Jehovah-Vvkf hisolo fa tsy hoe soloana Jesosy malalaka mewery na rehetrarehetra Jehovah-Vvkf ary mewery zay mba hanala fitondrantena mba anome voninahitra anao mba ho reharehanao any izay rehetrarehetra Jehovah-Vvkf mba hanamaso ny tena hitomba fitiavana anao Jehovah-Vvkf meo anay hery Jehovah-Vvkf meo anay ny toepo Jehovah-Vvkf mba toepo tena ho reharehanao mba tena ho toepo tena hoe mba hanome voninahitra lenakoa izay rehetrarehetra izay ataonay Jehovah-Vvkf satria Andriamanitra ny fahasarana ianao zany tenao zany Jehovah-Vvkf dia ngany mba tsy diso anjara amin'izany Jehovah-Vvkf fa tena hoe mba ho tahaka ny Davida sy esterana izay rehetrarehetra rehetra Jehovah-Vvkf hisolo fa tsy hoe soloana Jesosy malala dia matoky ianao zahay ka ny teninao dia tanteraka mba hanana faharetana anay izay rehetrarehetra Jehovah-Vvkf dia amin'izao fotoana izao dia fidambavaka eto Jehovah ho an'ny firenenay miafina aminao ny firenenay Jehovah-Vvkf kinky eo am-pelatananao zay tiako am-pelatananao ny firenenay Jehovah-Vvkf miafina aminao zavatra misy ao firenenay Jehovah-Vvkf dia tsy tantara eto dia efa fantatra satianao ilay Andriamanitra namorona ny tany sy ny lanitra namorona zavatra rehetrarehetra dia mamindrafo amin'ny firenenay Jehovah-Vvkf dia re manokana Jehovah-Vvkf ny tsirairay aby Jehovah-Vvkf anao ny vahaolana ny zavatra rehetra misy Jehovah-Vvkf nganeo anay tena ny firenenay mba tena fanamasinanao any tena hitarika amin'ny firenenay Jehovah-Vvkf anao ny anangana ny fitaozam-panahy amin'ny firenenay satria izany no tiampy afangaron'olo amin'ny zavatra bebe ny fivavahana ao anatin'ny firenenay nefa izany no fiamaroan'ny fiangonana sy ny hoe amaroan'ny olona ny mahavonjy fa ny fagnanaovana ny sitraponao fagnanaovana ny sitraponao no mahavonjy Jehovah-Vvkf tany amin'ny firenenay Jehovah-Vvkf tasio ny tsirairay aby tasio ny olona rehetrarehetra izay amin'ny firenenay mba tena hitsangana ho anana fasahiana any amin'ny famarinanao anao ny sitraponao Jehovah-Vvkf izany mba fanereny amin'ny firenenay satria efa izany ihany ny tena solution ahatonga ny firenenay hiova Jehovah-Vvkf atiany am-pelatananao sy ny vavaka izany Jehovah-Vvkf itaraketiny izao dia izay no tsaraka fahafinatenao ny anatrana rehetrarehetra misotra be Jehovah-Vvkf ho voninahitra dia ho anao rehetra ohatra dia io haleloha. Alleluia mankasitraka indrindra sandola tsika tamin'ny zavaka firenena mamy izany sotra raha sandola dia Andriamanitra mankepasaona mahavitinao mitombositra tany man'izy foana miasa amin'ny tompo sotra ny sandola tsika misotra amin'ny mampionany koa tsika tamin'ny toriteny dia misotra ny ranavavy mihaja tamin'ny vavaka fanomboana dia misotra nareo koa tonga teto misotra nareo tamin'ny fizarana fahatsapana izy menada alleluia dia misotra nareo tonga teto koa raha tsy teto nareo dia nangingina rery teto izay raha mbola tsy tingana roalanitra Jesosy ka tahiny tompo venena somatsara dia raha-pitsika dia efa eo neto amin'ny 7 malaina sasany amin'ny 7 maraina efa tsy sasany akory amin'ny 7 maraina iaraka amin'ny rahalahy Jonathan amin'ny commencement akira sy rahalatojo amin'ny famotinana ny toriteny akira teo point radio de 345.com afahanao mienonjapeo akira teo misy toriteny miadiny telo amin'ny 4:7 maraina amin'ny 4:7 alina bon sabado ohatra tsika menakavy raha-pitsika fotoam-bavakantsika tapitra ny commencement akira sy famotinana toriteny amin'ny folo sasany dia miditra anaty zoom tsika tapitra anareo anaty zoom amin'ny ray sasany dia miditra ny anatin'ny live tsika manomboka amin'ny roa fotoam-bavaka sy ny toriteny sabata sa hoe tahiny tompo daholo raha-pitso indray amen